Tomboko lasy tomboko vavy miarabantsika rehetra izay manaraka n'izao fandarana manokana izay miainga avy ety amin'ny tokantranony Andriamatoa Hajo ANDRIANAINARIVELO ety ambohy manambola ety izy no vahintsika ho amin'ity alina ity andeha atsoko hoe président ianao satria président natoko izay fantatra eto amin'ny firenena président orinasa ihany koa manao zany indrindra dia vahintsika ho amin'ity alina ity président Hajo ANDRIANAINARIVELO flou national ny antoko MMM miarabanao tompoko ary misaotra anao nanaiky nasain'ny fandarana ho amin'izao alina izao. Miaraba GASCAR ary miaraba andreo mpijerentsika rehetra amin'ny fahitalavitra sy mianoantsika amin'ireo hainao manjery eto Madagasikara. Mankasitraka indrindra tompoko araka izay fanazavana izay mihitsy dia miaraka mampita n'izao fandarana izao ny Real TV Madagasikara ny Real 94 MPM eo ihany koa ny fahitalavitra Cool TV ny fahitalavitra ABC ary ny MPS ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Ankoatran'izay président dia marobe ireo hainao manjery any amin'ny faritra ny onjapeo izay miaraka mampita ratsorina zany resaka dia malagasy ray manontolo mihitsy no mijery anao sy manaraka anao ho amin'ity alina ity ka dia ankasako manokana ianao amin'ny famalinany andro satria raha izahay teo amin'ny Real TV Madagasikara nisan'ny nanasanao foana efa nisaiko ihany fa impito nanasananao everiko fa nanaiky anao androany ary fotoana angaman'izao iresana akoatran'izay ihany koa dia betsaka niandry anao raha tsy hivitsika kely tany amin'ny 10 ny fandarana farany ny rahanao tamin'ny fandarana l'invité du Zuma tamin'izany fotoana zany tany amin'ny 13 débat présidentiel nisy ihany ny adihevitra zay nataonao tamin'ny fahitalavitra rahavavy ny 20 atao anatiny reny fampelezan-kevitra reny amin'ny akabiany androany no azoko ilazaina hoe mivoaka amin'ny fahanginany amina fandarana amina fahitalavitra Andriamatoa Hajo ANDRIANAINARIVELO zay flou national ny antoko MMM. Raha sitrako aloha dia hitondra fampafantarana kely eto ianao anitsy na ihany koa anampy raha misy ny fahatsona satria mampanao gazety ihany petsaka ny mahafantatra anao petsaka ihany koa mety hoe tsy malala anzay teo hoe lalana ny diavinao zay président Hajo ANDRIANAINARIVELO 9 taona ny lehila ny vahintsika ho amin'ity androany ity manambady Andramatoa tantely rabetafika tonoko manokana satria vehivavy ny vadinao manahirana mantsy io amin'izao fotoana izao ary mananjanaka telo mianada ianao dia ingénieur en sciences et techniques des industries agroalimentaires ary manana ny diplôme universitaire du 3e cycle en environnement et santé ihany koa izay samy azonao moa tany Montpellier tany Frantsa moa raha ny marimarina kokoa araka nambarako teo dia mpitantana orinasa ianao ary indrindra tompona hainao manjery isan'izany ny Cool TV izay miaraka mampitatsika an'izao fandarana izao. Teo amin'ny lafiny politika sy ny andraikitra teto amin'ny firenena kosa dia efa intelo voafidy ho ben'ny tanàna ianao atao amin'ny commune ambanivohitry akadina andrina ratsorina zany ny taona 570 ianao ny lany voalohany faharoa ianao lany ny taona 770 ary mbola lany fantelony ianao ny taona 7 midiky zany fa olombe fidy no nianganao raha miresaka tontolo politika sika ary misy lanjany zay amin'ny adihevitra zay ho resantsika rehefa aveo voatendry ho ministry ny fanajariana ny tany sy ny fitsinjaram-pahefana ianao tany amin'ny taona 7 rehefa tafapetraka teto Madagasikara ny teteza mita ranomarina dia anisan'ireo mpitolona niaraka tamin'ny filoha ankehitriny mbola be ny tanàna izy tamin'izany fotoana zany raha tsy diso ary fitadidiako ohatra ny nanana andraikitra teo anivony commune Antananarivo renivohitra ianao teo ohatra ny vice présidence ina tsy tadidiko tsara eto ianao anitsy an'izay ary prime ministre lefitra nisana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany ianao nanomboka ny taona 12 hatramin'ny taona 13 ny taperan'ny teteza mita teto Madagasikara indray mandeha nilatsaka ho fidina ho filoha am-pirenena ianao candidat ho filoha-pirenena tamin'ny taona 13 ary nahazo ny laharana fahatelo tonoko manokana ihany koa to ohatra ny 9% angamba raha tsy diso
sa firy 10,5 10,5%. Misy dikany ihany koa ny aminonako an'izay ilayntsika ao anatin'ny adevitra rehefa avy eo isan'ny nanangana antoko politika teto Madagasikara ianao antoko MMM nanomboka ny taona 2014 ary filohan'izany antoko zany izay fantatra fa antoko izay manana maizy azy eto Madagasikara ho anahy manokana dia sokajiko antoko lehibe fahatelo eto Madagasikara ianao satria na tiana na tsy tiana dia mahery ny 500 ny ben'ny tanàna ananany zany antoko malagasy miara-miainga izany ary mpanolotsaina 200 mahery no anananareo 2,000 mahery mihitsy ary ny sombamboaka misy 5 no lany tamin'ny anaran'ny antokonao ary olona Madagasikara misy 2 tamin'ireo fifidianana farany moa zany izay netrehantsika teto Madagasikara taty amin'ny taona milokelon'izay aloha dia armada ianao anisan'ny mpitarika ny armada nandritra ny fitondrany ny filoha teo aloha ery rajonary mampianina tafapetraka sy tafaverina teo amin'ny fitondrana indray ny filohan'ny rajoela ny taona 2014 ary voatendro ho ministra ianao tamin'izany taona zany ary ny tantana ministera goavana robe zao ny fanajarinany tany sy ny asa vaventy akoatran'izay dia nahazo ministra roa ihany koa ianao raha tsy diso fitadiko ny fanabeazan'ny pirenena dia avy amin'ny MMM teo ihany koa ny fampianarana ambony raha tsy diso anisan'ny nahazo anjara toerana ihany koa tao amin'ny fiadidinan'ny repoblika satria ny sekretera général ny fiadidinan'ny repoblika ihany koa SCP dia avy amin'ny antoko MMM tamin'izany fotoan'izany ho resantsika iny rehefa avy eo ary nanapa-kevitra moa ianao zany ny ametra-pialana teo anivon'ny gouvernemanta ny 12 maritra 2022 satria 12 maritra ny remaniement tao arinan'iny nanao démission ny gouvernement izay nisy anao ny 10 maritra eny mba tsy ho diso daholo zany tata rehetra zay tadidiko zany ary 6 volana taty aoriana aloha somary tonono kely taoriana ny fametra-pialanao zany tsy ompikambana ao anatin'ny gouvernemanta izany hoe ny 9 novembre 2022 dia nisy interview izay nataonao nanambaranao amin'ny pomba ofisialy fa tsy miaraka intsony amin'izao fanjakan'izao ny antoko malagasy miara-miainga izay no fantatro mahakasika anao sy mombanao misy hoahintsinao kely ve na anampianao Gaskara ary misotranao namerina an'izay tantara zay satria tsy tonga ho azy ny fanaovana politika fa misy dingana maro tsy maintsy natrehana ary ilaina ny mahafantatra an'izany mba tsy siny ono rehefa anerina any fa dia mino angamba efa voahitsika teny an-dalana teny daholo zay mety latsaka kely fa amin'ny ankapobeny dia izay ny lalana ny diavy ny tenako manokana sy ny antoko malagasy miara-miainga mankasitraka indrindra toko teknisiana ny safidy anao politika anao diraiky manokana satria marobe za moa mifandarako amin'ny reality VO dia miteny foana hoe mahita karazana démission collectif ny manam-pahaizana ho aza raha ny raha-pirenena anjerena isan'ny manam-pahaizana ianao ny safidy anao politika isorako manokana na dia eo ary ny lafy ny fianakaviana ao anatin'izany rehetrarehetra zany efa ny tanany andraikitry ny olom-boafidy efa ny tanany andraikitry ny olom-botendry ary tonga hatramin'ny natao hoe prime ministre lefitra everiko fa lalana goavana zany androany moa dia filohana antoko lehibe fahatelo izy satria saika hitananao daholo zany ny antokonareo zany ny rafi-panjakana rehetrarehetra irosoa ao anatin'ny ady hevitrytsika araka ny fampidirana antoko teo dia anisan'ny atao hoe tena nitolona ianao tajako ianao tamin'ny 2024 niaraka tamin'ny filoha Andry Rajoelina mbola be ny tanàna izy tamin'izany fotoana izany nandeha ny teteza mita ary rehefa nandeha ny raha-pirenena dia tafakevitra fa tsy afaka mirotsaka ny filohan'ny teteza mita Andry Rajoelina sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ho anay mpanao gazety be dia be ny vaovao voaray anay tamin'izany fotoana izany ary anisan'ny tsara toerana ianao sy andriamato etikara razafina vazy ministra amin'izao fotoana izao ho atolotry ny filoha ny teteza mita Andry Rajoelina tamin'izany fotoana izany kina tanteraka mpanara-bavao raha nahitanao nanao fanambarana melohan'ny congrès ny TGV izay natao tetsy Andranomena raha tsy diso tamin'izany fotoana izany ary nanao déclaration ianao fa ho candidat
lasa tsy fanadino président Hajo ANDRIANAINARIVELO arareto kely satria tsy impiry hiaraksika anatina fahitalavitra ohatr' zao sy adihevitra ohatr' zao satria tsy mba impiry manao an'ireny anao ka te antany kely satria mbola tsy voavaly zay fanontanian'izay hatramin'izao inona ny antony nahatonga anao asa nanao anticipation ve sans dévancer sady ny congrès ny TGV tamin'izany fotoana izany ka nanaovanao déclaration hoe iza dia candidat filoham-pirenena 13 na dia mbola tsy mivoaka akory aza ny tapaky ny congrès ny TGV izay ho candidat ho atolotra an'olo any filohan'ny tetezamita any Rajoelina tamin'izany fotoana izany. Ya, ny voalohany indrindra aloha dia ny tenako tsy TGV, mbola tsy TGV ary tsy tao anatiny antoko TGV mihitsiny. Raha niditra tao anatin'ny sehatra politika ny tenako mabe ny tanàna dia tsy miankina, ary ireo mandanak telo nataoko tany Kadinandriana dia tsy miankina daholo, ary ny natongana nosikana nanao politika dia ny fahatsapako hoe misy zavatra tokony hoentiko eto amin'ny firenena, fa indrindra ny sehatra anankiray mba isan'ny nahafinaritra satria izay nitaizana dia ny tany ambanivohitra tao Kadinandriana. Dia izay aloha zany no mibaiko anahy. Ny aina tao anatin'izay 12 taona mahery ny tantanako ny tanàna Kadinandriana izay nahatsapako fa azo atao tsara ny mampandroso ny firenena. Ary misy dingana be da be fa nataonay tao anatin'io commune Kadinandriana io, ary mahalala an'izany daholo ny rehetrarehetra. Tsy farany fa voalohany teto Madagasikara tamin'ny fampandrosoana, tsy teny tantara zavatra be da be fa raisiko fotsiny ohatra hoe ionona no plan communal de développement voalohany teto Madagasikara, satria amin'ny teknisiana dia amiko ny azahoana vokatra aingana dia ny fananana planina hoentina mampandroso. Dia izay nisan'ny voizina ary nentina fomba fiasa tany. Raha tonga araka ny voalazanao teo reny raharam-pireneny reny dia nandray anjara, tsy tamin'ny 7 ihany no nandray anjara, fa tamin'ny 7 nandray anjara, satria nahatsapa na dia nianatra tany ivelany ary dia noditra aty nandray anjara tamin'ireny tolom-bahoaka ireny hoe ilaina ny manova zavatra teto amin'ny firenena. Za dia mitady an'izay hoe fahatsarana amin'ny fitantanana ny firenena izay, satria rahantsika mahita fa tsy mandroso ilay izy ary betsaka ny olana tsy mampandroso azy. Rehefa tonga ny 13 satria tonga dia tany moa ny nitondrany i GASCAR ny fanontaniana dia mazava ho azy tsy nanapa-kevitra ny filoha rehefa tsy afaka nilatsaka izy tamin'izany filohan'ny tetezamita, fa dia niteny taminay hoe samina reo milatsaka. Amiko nametraka tsara ny fanontaniana taminy ianao no tokony hisafidy, fa rehefa tsy hisafidy ianao somary natsapa ve ianao fa hoe tsy isany mety ho voasafidy ho candidat amin'ny filohan'ny tetezamita tamin'izany dia ny dévancer anao lisa inona ny tena antony? Tsy dia any amin'ilay hoe ho safidy satria izy no niteny amiko hoe malalaka ianareo zay teanao. Dia mazava amiko izany fa tsy hanana fanapahan-kevitra izy, ary vao marina ilay fanapahan-kevitra rehefa be satria hitanao fa mbola nilatsaka ihany izy. Zany hoe narary taminy zany ilay tsy afaka nilatsaka tamin'iny, zany hoe voatery izy zany tsy afaka nilatsaka dia tsy mety manapa-kevitra. Dia izay mazava ho azy raha pirenena tsy afaka apetraka amin'izao, tsy maintsy misy fanapahan-kevitra raisinao mba ahafahana mampandroso ny raharam-pirenena. Ary mino fa ny filatsahana tao anatin'iny dia nafahantsika nahavita fifidianana nivoana tamin'iny tetezamita izay niteraka olana teto amin'ny firenena iny. Izay ny hitako zava-dehibe mila tadidy tao anatiny. Hoe ny fandraisanao anjara tamin'ireny, ny fandraisako anjara tamin'ireny dia nafahako nanampy ny fireneko nivoaka tao anatina olana anankiray. Fa raha ohatra ny fandray tao ka ohatra dia hoe anao blocage teo fotsiny tsy handeha makany amin'ilay fifidianatra, za dia isan'ny nanapa-kevitra tamin'ireny hoe tsy maintsy atao ny fifidianana, na betsabetsaka raha ny sakatsakana tao anatiny. Malala an'izany na ny mpitatana ny CENI tamin'izany na ny communauté internationale fa Hajo ANDRIANAINARIVELO dia niteny hoe tsy maintsy atao ny fifidianana, ary tsy maintsy io ny ifarany ty tantara mampalahelo teto amin'ny fireneny ity satria nampiady antsika rehetrarehetra mba ahafahantsika mamadika pejy vaovao. Raha ohatra ka miverina amin'ny tantarantsika dia iny zany no ataontsika hoe fisarana voalohany aloha zany teo aminao sy ny filoha Andry Rajoelina nandeha ny fifidianana nambaraka teo larana fahatelo ianao 10,5 isanjato no vato azonao.
lany filoham-pirenena ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina ary eninay mpanao gazety fa tohatry nanao karazana fifampirarana tamin'ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina ianao ary nitoeran'ny prime ministre mihitsy no nangatanao tamin'izany fotoana izany araka ny vaovao izay voaray anay izany asa no ny antony hoe tokony côté sy ny sala amin'izany ve ny prime ministre satria merina ny filoham-pirenena tsy nanaiky ny filoha Hery Rajaonarimampianina dia indray ianao fa niverina lasa mpanohitra nandritra ny régime Rajaonarimampianina nanangana ny armadana reo tamin'izany fotoana izany ny fantaniko izany androany dia hoe manaiky ny fisiny zany négociation zay tsy raikitra izany ve anao ka nahatonga anao niverin-dalana indray niaraka tamin'ny filohan'ny tetezamita tao anatin'ny armadana. Ny antoko malagasy miaramiainga sy Hajo Andrainainarivelo tsy mpanao politika politisianina. Mino fa mbola any ny filoha Hery Rajaonarimampianina afaka manamarina an'izany fa tsy nisy fanarahana manokana na tamin'ny tenako na tamin'ny vondrona politika miaradita amin'ny malagasy miaramiainga tamin'ireny niaraka tamin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Tamin'ny ve ianao mba azahoana toerana tao tsy nisy ary mafisiko tsara hoe tsy nisy zany ary izy afaka manamafy an'izany. Tolotanana ny nataonay ny hoe vita iny fifidianana iny raha ilainy izahay dia vonina ny anome tanana ary izy no niteny hoe ilaina daholo ny olona rehetrarehetra ary zay ny nanampianay anazy ary zay ny nanolorana tanana azy azony ataony GASCAR no mibloqué an'iny fitondrana Hery Rajaonarimampianina iny. Azonay natao zany. Nanolo tanana ve nareo saingy voatsipaka tsy niraisany ve anao raha azonay natao ny nanao an'izany satria nanao sosikevitra taminay ny mapara hoe andao tsika efa nanao fanarahana miaraka ny mapara sy ny MMM dia manana majorité tsika dia tsika manendry prime ministre fa izaho mihitsy no tsy nandaha hoe izaho tsy nitaizana zany anao otage na filoham-pirenena lanom-bahoaka zany. Foka tsy adino tantara fa ministre nareo ny ministre ny fanatanjahantena ankehitriny zay mbola talian'ny kabinetra tsy nanolotra azy diso kely ianao mialatsiny fa hitsika ianao tsy nanolotra n'Andriamatoa Ajare Sampa ho prime ministre mihitsy izahay. Ny maronisa teo anivon'ny assemblée tsy nanolotra anazy tamin'izany fa arao tsara ny tantara fa tsy nanolotra azy zay. Ny antony izay tsy tao anatin'ny mapara tsy tao anatin'ny mapara zay fa vondrona politika miaradia tamin'ny malagasy miaramiainga. Iza zany natolotrareo? Zay ny fanarahanay tamin'ny Hery Rajaonarimampianina dia ny hoe izay metraka majorité miaraka amin'ireo antoko hafa ahafahanao manendry prime ministre zay ahafahanao mitondra n'ity firenena ity. Dia izy no nisafidy an'Andriamatoa Cool Roger dia izay ny teny hoe raha io zany mety aminao Andriamatoa filoha ahafahan'ity firenena ty mandroso isan'ny nanaiky zay ny fanendrena nataony filoham-pirenena samy hafa zany nanolotra izy dia zay ny teny hoe tsy manana olana zay satria mila vahana ny olana. Tsy nanolotra prime ministre zay fa ny filoham-pirenena no nanolotra anazy nangataka tamin'ireo vondrona politika tao amin'ny assemblée nationale mety aminareo ty dia zay ny teny hoe mety aminay io fa raiso satria mbola veriko ihany izahay tsy tarika korotana na anao otage na anao politika politisianina nanaovako politika fa tady vaolana ho an'ity firenena ity. Taorianan'izay dia niverina nanokatra ny armada ianareo midika ve zay fa niverina tamin'ny filohan'ny rajoelona indray Hajo Andrainainarivelo sy ny MMM. Ny armada ny fiangan'ny armada tsy any amin'ny hoe fanohanana ny andro rajoelona tamin'ny voalohany fa hoe vity ny krizy maninontsika raha ohatra mifanome tanana fampandrosoana ny firenena. Teto amin'ity tranoko ity GASCAR no ny voro voalohany ny tao amin'ny armada ny famelany hoe andao re mba zavatra mahasoa ny firenena no ezahantsika atao manomboka izao ary avy mivory teto zay dia nyraisiny tamin'izany fotoana izany nyraisin'ny filoham-pirenasa tamin'izany Hery Rajaonarimampianina dia niteny taminy hoe zay dia raha misy ilanao anay dia vonona izahay fa zao kosa ajao ny lalàna zay misy eto amin'ny tany sy ny firenena indrindra ny eo amin'ny antenimeram-pirenena mba tsy isian'ny korotana raha pitso raha afaka pitso
satria raha zay no zavatra iseho dia iverina olana foana eto amin'ity firenentsika ity dia hitanao tsara ny zavatra niseho avy eo tonga tamin'ireny empêchement ny filoha teo aloha reny izay ne ny elany ary zay ny elana amin'izany natongavanay tamin'ny fanomezan-tanana sy ny fampiresahana tamin'izany hoe andaontsika mba makalesona amin'ny zavatra efa nisy teto amin'ny firenena zay ny voavoary mbola velona daholo reo olona rehetrarehetra tao anatin'izany mandeha ihany ny tantara président Hajo ANDRIANAINARIVELO rehefa nisafidy ny onona ny ampitan-dranomasina ny filohan'ny tetezamita nandritra ny fitondrana hery régionnaire mampianina tonga ny fifidianana 24 nanapa-kevitra ny tsy latsaka ianao fa anoana azy amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 24 ary rehefa tafapetraka somatsara zany régime rajoely zany dia sokajiko isan'ny natanjaka ny MMM tao anatin'ny fitondrana satria ianao raha teo nahazo ministera goavana lehibe anankiroa ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy teo ihany koa ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny ministeran'ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiantifika samby olon'ny MMM avokoa hatrany amin'ny fiadidinan'ny repoblika azy dia nahazo ny SCP zany ianareo rehefa nandeha le fitondrana dia tohatra ny karazan'ny volosana tsikelikely nga nalana tsikelikely nga satria nisorona amin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena tamin'izany fotoana zany ramatoa Volaingo Marie Thérèse zay solombavam-bahoaka ny MMM niala koa taty aoriana ramatoa Rehetra fienena ary ianao aza moa lasa natao ministera ray sisa nisorona taminao ministeran'ny asa vaventy nandeha ny tantara ary tena ohatrany hoe niala kelikely zay fahefan'izay tonga hatramin'ny ataontsika hoe fametra-pelanao mihitsy azy tsy fantatro hoe ny ayay ve ianao fa tsy ho reconduit intsony ny remaniement ny volana maritra 24 ka natonga nareo nanao fanambarana ny 12 maritra 24 rehefa nitsangana ny gouvernemanta ny 19 maritra 24 ary ankoatran'izay azy taty aoriana dia naheno ny mpanao gazety fa nametra-pelana tsy ho MMM ihany koa andriamatoa fienena risara rehefa nandeha ny resaka rehetrarehetra tsy fantatro tao aoriana ny dian'ny filoham-pirenena tany Ambovombenga mba niengany mba tsy ho diso fitadidiko tany izy ary nanao fanambarana te-antany androany manahoana nandraisanao an'izay atao hoe famolosana tsikelikely anao sy ny antokonao ny fahefana teo ampelantananao ary mety azo fatarina androany hoe inona marina ny tena zavanitranga tao anatin'ireny raharaha fienena risara ireny sy ny tranga rehetra makasika ny MMM ka nahatonga an'izao tranga kehitriny eo aminareo sy ny IRT izao topoka ny tsara ho fatana toloha ngambany dia ny antoko malagasy miaramainga tsy akoho ka hoe ny volosana araka ny voalazanao teo fa ny antoko malagasy miaramainga dia antoko ary antoko manamaizy azy manamsorona daholo zany ny fahefana rehetra raha tsorona zany ka tsy fahefana ny tena zava-dehibe GASCAR rehefa mitondra firenena fa ny résultat ary ny résultat raha ohatra hitanao hoe tsy mahomby amin'ny toerana anankiray ka soloina dia tokony miaiky amin'izay zany ianao fa zay ny mahatsara ny firenena inona ny andikanareo zay atao amin'ny antoko malagasy miaramainga dia voalohany indrindra aloha tiako fantatry ny mpijery rehetrarehetra sy mipeno antsika izahay tsy nangataka ny hoe omeo ministera zay na meo SGP zay fa ny filoha no niantso anay nanome anay hoe afaka me olona itotatana an'izao ministera zao sy zao ministera zao afaka manamafy an'izany ireo rehetrarehetra ny ara-dita aminay tao raha ohatra matsapa mpitondra fa hoe tokony soloana satria izy manana tsaratsara kokoa dia tsy nametraka olana tamin'izany na tsy mbola naheno ianao ny antoko malagasy miaramainga ka menomenona ohatra ny antoko sasany hoe zay tsy nahazo toerana na zay meo toerana tsy toerana tompoko ny zava-dehibe fa ny asa atao ho an'ilay firenena rehefa mena andraikitra politika andresaka inona ny andikan'ny antoko MMM ny sorona tsikelikely hatramin'ny ianao ary ny fandikanay dia ny hoe mety tsy mahay zany tsika fa misy olona mahay kokoa noho isika fa tsy maninona alao menazy ny fitantanana ny firenena fa androany ary ave mandeha ny firenena mandroso ve ny firenena ny tsara ve ny fitantanana ny raha-mpanjakana
ny nandeha ireo ministera ny laniny antoko malagasy miaramiainga rehetrarehetra io ary amin'ny ankapobeny ve nahitam-bokatsoa ary ve le gouvernementa ny laniny malagasy miaramiainga de zay zavatra zay fototry ny ady hevitra fa tsy aminay tsy nametraka tsy mbola naheno ianao ny antoko malagasy miaramiainga ka ny antsoantso ka ny teny hoe amin'ny toerany zay mila ministre tsia afaza matahotra anao vidirako ny bilan ny MMM matana anaty ministère sy ny département tsy zany tsy hiditra amin'izany zay satria matoa ianao misy lehibe an'ny gouvernement eo misy filohan'ny république dia anjarany zany mandinika ny hoe mety sa tsy mety ny asa ataonao raha ohatra ndray kosa hoe zavatra hafa no andraisan'ny ministre na critère hafa no safidianan'ny ministre zay ndray kosa aloha tsy hidiran'ny antoko malagasy miaramiainga fa androany zay fantatra ny hitanay tsy mandeha le izy avy eo anao miresaka moa hoe misy miala ao amin'ny antoko malagasy miaramiainga ohatra ny antoko rehetrarehetra misy ny mandeha misy miditra lasa ny mamba dia misosoka ny voay dia tsy mametraka olana ho an'ny antoko zany tsy ny antoko malagasy miaramiainga rery no niainana zany fiainana zany fa ny antoko rehetrarehetra manana an'izany daholo. Inona ny tena marina tamin'ny raharaha fiainana resary iny raha mba azonao mamoaka ataontsika hoe révélation androany? Izy angamba ny tsara nytaninao raha ny taratasy hitako teny amin'ny Facebook dia ny hoe tsy matsiaro izy ao anatin'ny antokontsony dia izy no antaninao fa manino izy ny tsy matsiaro ho tompona ndraikitra atao amin'ny antokontsony. Tsy misy zavatra mbatika tsara ho fantatra ny vahoaka ve salamsala so dia nampanantenana toerana tsy fantatra ka zay natao izy ny tsara nytaninao hoe nisy na nampanantena toerana anazy hoe fa raha tetemy malagasy miaramiainga aloha tsy nisy akoatran'ny hoe nanapa-kevitra izy nisy hitaka atao amin'ny antoko ohatran'ny olona hafa dia ajaina amin'izay fahalalahany zay satria maro ihany koa ireo niditra dia tsy nampiovan'inona moa zany ao anatin'ny fiainan'ny antoko amin'ny ankapobeny. Nanapa-kevitra ny hiala tao anatin'ny gouvernementa nareo ny 12 martra 2024 raha tsy diso ny 10 martra angamba nanao démission ny gouvernementa izay indisy anao ny apitson'iny ary 10 martra 2024 nanao déclaration ny MMM fa tsy hiditra intsony tao anatin'ny gouvernementa manaraka izay hitsangana eo. Zay ny voambolana nampiasainareo tamin'izany fotoana izany madehibe ny resaka fa hoe namatika i Hajo ANDRIANAINARIVELO ny MMM ary ny député ny Evraolodinina moa dia nanamafy mihitsy vo izao raha i Hajo no namatika ny IRD zay plateforme manohana ny filoha Andry Rajoelina. Inona marina no tena antony ny alanareo tao amin'ny IRD sy ny gouvernementa moa zany raha marimarina tokoa ny ala ve nareo sa ny esorina namatika ve sa ny tsy badolaka ny tana topoka? Tsy fantatra aloha izy no lahan'ny filoham-pirenenany ny MMM sa ny tao amin'ny TGV kiza zany ny tena nahazo tompony tamin'ny fanohanana ny TGV ngy zany nahazo tompony tamin'ny fanohanany tsy lasa filoham-pirenena ny toanan'ny MMM kiza no tsy badolaka ny tana tao anaty ianao ihany teo ny nanome fanazavana ny hoe zao ny zavatra natao tamin'ny MMM zay tsy miteny zay satria manaja rafitra sy manaja ny rafi-pitondrana ny sorona ve nareo sa ny ala izay mbola nilazaina anay zay tamin'ireny hoe afaka mena ministère ianareo ray roa fa mijanona fa nanapa-kevitra ny Hajo ANDRIANAINARIVELO alony atsika natao tonga aloha fa ngay Hajo ANDRIANAINARIVELO reo no afaka manao ministre ao anatin'ny malagasy miaramiainga efa hitanao zany tamin'ny gouvernementa teo aloha fa natao reny gouvernementa mamarana ny fitondrany filoha teo aloha Rajonaromampianina ngay Hajo ANDRIANAINARIVELO candidat au ministre ary izaho manokana araka ny lazaiko anao teo na ny antoko malagasy miaramiainga amin'ny ankapobeny tsy mbola nangataka mihitsy ny hoe ataovy ministre irakoto na iraso na iza fa rehefa tsapany eo amin'ny fitondrana fa hoe misy olona amin'ny antoko malagasy miaramiainga afaka manao an'ilay asa dia natsony dia nanaiky an'izany zay ary ianao ihany nanamafy teo fa manan'olona be da be ny antoko malagasy miaramiainga tsy voatery Hajo ANDRIANAINARIVELO reo nge no afaka manao an'izany fa nanapa-kevitra ny antoko ny hoe tsy handray anjara tsony na dia nisy arany fanomeza tokony hoe ho amena ministère ianareo anankiray anankiroa sy ny rehetrarehetra mety profony zany angamba na tonga ny namana sasany tatio arina ny eritreritra hoe toerana efa azo hoe ranga dia tsy neken'ny antoko fa dia alao aloha miala amin'ny antoko mihitsy hitazomana ny toerana io anazo manokana zany fa amin'ny antoko mazava ny hoe tsy mety zao fomba fiaraha-miasa zao
tsy mandeha any amin'ny tokony ho izy tsy any amin'ny fanarahana ny zavatra misy eto amin'ny firenena fa itsika mila zavatra mandroso ny tolona ny erahana satria ndresaka an'izay ianao teo dia ny hoe anovany Madagasikara ny ova marina ary ve Madagasikara nandeha any amin'ny tsaratsara marina ary ve Madagasikara zay zavatra zay zay ny anay no mibaiko anay fa tsy nitoerana kory na ny zavatra indrindra président Hajo ANDRIANAINARIVELO martsa 2 nareo vao nanapa-kevitra fa tsy ho ao anaty gouvernement intsony le fanjakana nefa janoary 7 no nanomboka mitantana ny firenena tsy karazana ohatry ny afetsifetsena ihany ve hoe io fa efa iletika le sambo dia andaotsika iala ao anatin'le izy ianao nga mieritreritra hoe androany zareo matsapy hoe fa miletika ny sambo ka manina ny andro 2 fa tsy tany amin'ny 2 dia efa niala ary nareo satria zay tao anatiny amin'ny matompona andraikitra anao dia miala neniny ianao tsy kilalao anjazany gasikara ny fitantanana raharaha-pireneny ka hoe idongy ahako na hoe rehefa tsy mety amin'ny eritreritra dia miala fa manila fandraisana tapitra le mandat vao nanapa-kevitra ny tapitra amin'ny mandat tamin'ny 2 satria 3 efa taona farany sisa mantsy tsy taona farany efa heritaona 2 taona misasaka ny amin'izao fotoana izao ny antony dia mazava tsara ny hoe taona azadinao fa nandalo covid ny firenena ao anatin'ny misy an'ireny olany covid ireny azo ny everina ny hoe misy zavatra tsy afaka mitaterahana fa rehefa vita kosa ny olana amin'ny covid dia fa tokony iverina amin'ny laoniny ohatra ny firenena rehetrrehetra ny firenena hafa ny ova raha ve le fitantanana ny ova raha ve le asa natao tsy zay ny zavatra niseho teto amin'ny firenena ary zay dia nametraka ary ny tantara ny tsara ary nylazaiko zay tamin'ny nareo namana mpanao gazetiny ny tantara ny tsara antsika rehetrarehetra izahay tadidinao tsara nisy nilaza zay ny volana febroary 2023 ny hoe nitandrema ianareo nitandrema fa tsy tokony misy ahilikiliky izany fa ajao ny olom-boafidy fa tsy hoe rehefa tsy olom-boafidy amin'ny antoko misy anany tena kokony dia tsy olom-boafidy fa rehefa olom-boafidy dia olom-boafidy daholo ameo ny asina sahaza azy izy ireo satria eninay fantatray satria tamin'ireny ny antoko malagasy miaramiainga dia efa nanao ny assise régionale leran'ny Madagasikara dia maheno zay ny feoan'ny olona avany ary ny teny an'izany zay mety zavatra hafa nandraisana azy hoe nareo nga te hanohatra tantarangeno ny tsara aveo tapitra ny taona 2023 tonga ireny motion de censure marina zany ny teneninay hoe misy ane tsy mety eo amin'ny fitantanana andraraha-panjakana ka mahatonga amin'ny teny frantsay frustration an'ireo olom-boafidy isanambaratonga an'ireo tantara noho ny tsara aveo fa marina ny teneninay izy anefa mivomafy eo anatiny eo ny firenena foana lay fomba fanaovana politika mantsy no mahatonga antsika mametraka fantanina androany indray matoa azo ANDRIANAINARIVELO ny antony dia zao tao anaty gouvernemanta ianareo tsy nahitana feo mihitsy tsy hita tety ivelany ny tsy fitovokevitra teo aminareo sy ny fitondrana na hoe ny MMM sy ny RD andeha ataontsika amin'izay fa maninona rehefa tatyany ivelan'ny gouvernemanta vao nandeha amin'izay tsikera rehetrarehetra inona ny fanazavana hoentinao makasika an'izay gasikara mino fa ndray androany ianao hitondra firenena iandraikitra raharaha-panjakana solidarité gouvernementale sa tsy resaka solidarité gouvernementale ihany fa rehefa ao anatiny ianao ka misy ny olana dia lazaiko teo hoe tsy resaka kilalao anjaza koriny izy io satria tadidio tsara fa ny fomba fisainanao fomba fihetsika eo dia misy fiatraikany lehibe amin'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny ny tianao zany dia naohatra ny fanaon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao ifanebaka masom-bahoaka ifanala-baraka masom-bahoaka dia mba ahoana le vahoaka hoentina amin'izany mba ahoana le firenena fijerin'ny olona n'izany firenena tohinina zany ty Madagasikara ty amin'izany fomba fitantanana zany miala neniny zay tao anatiny nanoro hevitra zay tao anatiny fa rehefa tsisy mieno dia afaka didy zany hoe tsy hiova mihitsy zany dia aloha manasa tanana soena tsy ary teny hoe efa voky dia ampy zay mandao amin'izay tsika hivoaka avy efa voky ohatra raha resaka tombontsoa izy dia anao ihany angeny tantaran'ny fiainako teo Gasikara mba fantatrao ny karaman'izany be ny tanàna ambanivohitra 12 taona nanao be ny tanàna tany ambanivohitra tombontsoa ve ny naneny anaovako politika
tsy tombontsoa zany mihitsiny fa ny fitiavako an'ity tanindrazako ity sy ny taizana mikasika an'izany hoe fitiava-tanindrazana zany. Maro ny olona mieritreritra fa za mody miady ny MMM. Za aloha malagasy raha aloha za malagasy fa za tsy vazaha. Zay moa le fomba fiteny zay. Fa ny gasy indray mantsy hoe mody miavana. Zay ny gasy indray ka androany ty angataka précision mihitsy président Hajo ANDRIANAINARIVELO. Tena efa vita divorce ave Hajo ANDRIANAINARIVELO sy Rajoelina androantsika am'resaka io vita divorce ave ny atao hoe IRD sy ny MMM. Efa mazava be ne zany efa nisy fanambarana nataonay hoe efa veloma tsy misy mandra-peona tsony io. Tamin'ny fanambarana jerevy tsara maritra 2024 dia nitenenareo hoe izahay dia tsy ao anaty gouvernemanta fa tsy mpanohatra ihany koa. Rehefa taty amin'ny novambra 2024 dia nanamafy ianao ny amin'ny hoe itsika dia tsy miara-dia amin'izao fitondrana izao ihany koa. Ny fantaniko izany amin'izao fotoana izao mpanohitra amin'ny fitondrana ave nareo. Tsy miara-dia amin'ny fitondrana zay misy nefa milaza ho mpanohatra ny fitondrana ajainy zay satria droany zay zay koa voalazany lalàna hoe mpanohatra amin'ny fomba ofisialy tsy ady toerana amin'ny mpanohatra zay dia niady tamin'ny fitondrana teo aloha mba hisiny zany fanoherana tena ara-dalàna zany dia tsy androany zay kokony ndia hiady toerana ry amin'ny mpanohatra indray tsy miara-dia amin'ny fitondrana zay tsy voatery rehefa tsy miaraka dia tsy maintsy irona makany amin'ny mpanohatra tsy hoe mitovy amin'ny hevitra amin'ny mpanohatra zay. Zao manana sénateur roa anatin'ny antemeran-doolona tsara toerana naka ny toeran'ny filohan'ny fanoherana anatin'ny sénat. Isiko ianao fa tsy zay koa ny lalàna fa ny lalàna mazava fa tsy maintsy manana groupe parlementaire zay vao afaka maka an'izay. Inona tsy nanaovanareo an'izay? Satria ny lalàna ao anatin'ny antemeran-doolona dia mila isa farafakeliny ahafahana manangana groupe parlementaire tsy ampy ny isanay roa tsy ampy satria nitapaky ny besiny maro tao dia efatra vao afaka manangana groupe parlementaire. Tsy afaka nanao négociation politique sy ny sahala amin'izany ve tsy fantatro? Tsy mpanao politika politisianina ny antoko malagasy miara-miainga azahoana toerana GASCAR. Anisan'ny tena ndrasany maro amin'izao fotoana izao rehefa nandeha ny fanazavanao ny amin'ny hoe tsy miaraka amin'izao fitondrana izao intsony io fa nanomboka nhetsiketsika le Hajo ANDRIANAINARIVELO mandeha mitety faritra manao conférence ery manao congrès siatsy ary manomboka mampiseho visibilité amina haino vaky jery tambadrotra serasera nisy fotoana moa za valalanina misy ary fa tonga hatramin'ny fandehanana taxi moto ianao tamin'izany fotoana zany tanao hoe kapetsaka ny embouteillage eto Antananarivo efa mihetsiketsika ka tonga dia mahitsy ho candidat ho filoham-pirenena ave andriamato Hajo ANDRIANAINARIVELO ao amin'ny fifidianana manaraka eo. Manana rafitra ny antoko ary ny antoko malagasy miara-miainga amin'ny mantoko azy tia ametraka an'izay mantoko zay raha sitraky ny antoko dia manapa-kevitra izy izy ao natao filoha izy ao natao candidat amin'ny manaraka. Manana zay ambition candidat zay nefa nivenao? Amin'ny mpanao politika anany manana ambition daholo mainao ary angamba inoko fa manana ambition koa. Candidat filoham-pirenena le resaka eto mantsy. Manana ny ambition amin'izany daholo ary iriko ny malagasy rehetrarehetra nanana zany ambition zany. Za manokana efa nirotsaka fantatro zany fantatro ny asa-panjakana fa olon'ny antoko mpitantana antoko miandry izay fanapahan-kevitry ny antoko ohatran'ny fanapahan-kevitra ny resantsika teo ny hoe rehefa miteny ny antoko hoe mialahy ianao anaty gouvernement ao dia miala. Midika izany fa androtraka candidat ho filoham-pirenena ny MMM. Ny MMM dia nandray anjara tamin'ny fifidianana rehetra hatramin'ny tsanganany hitantsika angamba zany. Misy miresaka hoe raha sanatria ka ohatra ka tsy tonga any amin'ny atao hoe fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny antoko MMM andeha ataoko hoe raha sanatria mba hazava tsara andresaka satria hitovy tantana ny antoko rehetrarehetra iverina anohana ny filohan'ny Rajoelina ve ianao raha ohatra ka izy no tonga deuxième tour. GASCAR dia amin'izao fiainanainantsika zao dia ianao hoe dia mieritreritra fa mbola tafiakana deuxième tour zao fitondrana zao mazava tsara mihitsy andresaka fa tsy mieritreritra ny iverin-dalana intsony zany tiako tenena amina politika mantsy andresaka iresaka fanohanana n'izany filohan'ny Rajoelina zany anerinana. Efa mazava angamba amin'ny valiteniko teo. Andriamato Hajo ANDRIANAINARIVELO misy ihany koa ny mieritreritra fa tetika iraisana ny ianao sy ny filohan'ny Rajoelina raha milatsaka ho fidiana ianao zany ratsorina zany dia hoe ampizara vato ao anatin'izany rehetrarehetra zany ary ny PDG Mambravatomanga ihany no ao ambadika reo sy manome volanareo marina ve sa diso zany fijerin'ny mpamakafaka politika zany. So dia mba
diso tanteraka mihitsy ny eritreritrao fa toinona moa no zaraina manany maizy azy ny antoko malagasy miara-miaingy ary matona alany sénateur député zay dia olonay ireo ary tsy misy androany fifandraisana manokana na amin'iza na mpanambola iza na iza eto Madagasikara amin'ny Hajo ANDRIANAINARIVELO sy ny antoko malagasy miara-miaingy. Ny antony mantsy niaraka tao ihany ianareo ny IRD sy ny MMM tao anatiny atao hoe raha politika zany ty antany androany inona ny mahasamihafa ny MMM sy ny IRD tsy kapokara ihany ve tsy tsafy ihany ve ny lexizy sy ny salam zany. Ny MMM dia antoko politika manana doctrine mazava raha hitanao zay dia ao anatin'ny international démocrate centriste ary membre ao anatin'ny comité exécutif raha ny tenako manokana zany hoe mpanapaka eran'izao tontolo zao anivon'io international démocrate centriste io international démocrate chrétienne taloha zany hoe mazava zany ao anatin'ny antoko malagasy miara-miainga ny foto-kevitra hijorony ary iza no miara-dia aminy izay isan'ny zava-dehibe ao anay dia ny resaka io maolona io miady amin'ny kolikoly ary ny fitsinjaram-pahefana apatsahivy fotsiny ho an'ny namantsika sy ny mpijery antsika rehetrarehetra ny hoe isan'ny firenena lehibe no entin'ny démocrate chrétienne teo aloha dohatra ny tany Italia zay niady tamin'ny mafia italiana ny tany Colombia zay niady tamin'ny mafia colombiana tamin'ny Pablo Escobar reny dia zany foto-kevitra ny ombonanay ary ekeniny antoko malagasy miara-miaingy ary edivany malagasy miara-miaingy satria izany nietretinay fa manamafia ny demokrasia fa indrindra mandeha makany amin'ny fampandrosoana ary ny tena zava-dehibe ao anatin'ireo fotom-pisainan'ireo dia ny resaka fitsinjaram-pahefana ary fantatrao tsara fa ny aina tao anatin' zany raha ny tenako manokana miasa tao anatin' zany ary ny antoko malagasy miara-miainga dia manana traikefa lehibe amin'izany resaka fitsinjaram-pahefana zany ary niasa nanamafy zany teto Madagasikara tamin'ny sehatra misy anazy nefa tsy natao zany ho avy ko anazavanao amin'izany zay no mahatonga an'ilay hoe samy hafa mihitsy les plateformes zay tsy fantatra samy manany heviny ao anatin'io sy ny antoko tsy azonao ampitoviany zany zay dia antoko malagasy miara-miainga misy foto-kevitra mazava ary mifatotra amin'ny eran'izao tontolo zao fa tsy hoe teto Madagasikara ihany maninona tsy nampiasainy zany tena nampiasainy zany fitsinjaram-pahefana zany ary afaka manontany ianao nireo ben'ny tanàna zay mitondra teto Madagasikara fa mba isany nametraka lova tsara tamin'izany resaka fitsinjaram-pahefana zany zay mba tsy lazako aminao fotsiny hoe fametrahana ireny fonds de développement local fametrahana ny INDDL ny Institut national de décentralisation reny ary teo amin'ny fitantanana amin'ny ankapobeny ny fanitarana ny isan'ny bonao ny fananantany sy ny fandrafisatany teto Madagasikara io fitsinjaram-pahefana io tena nanaovanay fandiniana lalina isan'izany tadidinao tsara angambany fa ny antoko malagasy miara-miainga nanolotra ny volavolan-dalàna zay mbola miasa amin'izao fotoana zao io teny amin'ny anteny meram-pirenena raha somary taraiky ny fitondrana teo aloha tamin'ny fanatanterahana an'izany hitanao amin'izany fa tena niainana ary tena hiasana ary nahitam-bokatsoa za ho an'ny firenena isan'ny natonga ny tsy fanarahana androany eny dia tsotry tsy mandeha ny amin'izay fitsinjaram-pahefana zay fitantanana ny raha-pirenena samy mahatsapa an'izany tsika samy nahita an'izany tsika ka misy ny conseil de gouvernement conseil de ministre tsy afaka miteny mihitsy ny vena zay manahirana ny teny ary tena keo amin'ny fahefana tsy nanao an'izany tena ny teny mihitsy ary nanamafy an'izany mihitsy ary ny teny an'izany zay tao anatin'ny fitantanana fa efa zay moa nitapaky ny besin'ny maro dia nainao manaiky dia miaro toerana dia mijanona eo nainao kosa mba mandinika hoe fanaovana politika zany tombontsoa iombonana dia alao tsy manohy an'izay lalana tsy mety zay tsony. Président Hajo ANDRIANAINARIVELO amarana antsika an'izay le fanaovana politika zay tena mahitsy ny fantaniko dia mba maniry fa tena mahitsy aminao ihany koa nanenina ve ianao niaraka tamin'ny filoha any Rajoelina? Tsy nanenina ako tamin'ny asa nataoko tamin'ny firenena. Nanenina ve ianao niaraka tamin'ny filoha any Rajoelina? Fa ny zavatra tsapako sy ny zavatra hitako dia voafitaka satria tsy arak'ilay fampanantenana be da be hoe anovany Madagasikara ny zavatra hitako. Nofitahan'ny filoha any Rajoelina
venao zany na tsiaro aho voafitaka ary alao azavatsara zay satria matetika mantsy le mamitaka lazaina ny voy ihany indray lazaina voafitaka rehefa aveo fa zay na tsiaro aho voafitaka satria ny tolona ny joronay teto Madagasikara hatramin'izay dia ny hoe fanatsarana nyity fireneny ity androany na ininona fomba filaza Gasikara tsy mila hoe manao fandalinana be da be fa jerentsika fotsiny ireo indikateur rehetrarehetra ny emotra ny firenena tsy mahatsiaro tena ataontsika hoe ho tompona andraikitra ihany nefa nyvenao tena tompona andraikitra matombola mandray anjara ao anatin'ny sehatra politika androany ary zay ny mbola hijoroko raha tsy natsiaro tena tompona andraikitra dia fa mipetrapetraka taty atokantranoko taty tompona andraikitra amin'le fioemora ny firenena tompona andraikitra amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena ary zay mbola nilorako hevitra zay nijoroko hoe tsy resy lahatra koa tamin'ny zavatra natao teo fa mahatsapa fa mbola afaka manao tsaratsara kokoa zay ny mahatonga anamy sehatra eo anivon'ny politika fa raha fantatra hoe tsy havita ninina mihoatra ny hafa tsy sehatra eo tsony président Hajo Andriananarivelo akevitra be amin'izao fotoana izao resaka zoam-pirenena vahiny izay anana ny filoha Andry Rajoelina nandeha ny débat juridique nandeha ny débat politique ary samy nana ny fahitany azy avokoa na ny technician na ny politicien asa mba te antany ny hevitra fa ny vaovao farany aloha dia ny fanambarana zay noentiny ramatoa filohan'ny antemeram-pirenena Kristina Zananamsony amin'ny hoe efa misy ny tolo-dalàna eo anivony anteny meram-pirenena amin'izao fotoana izao anatsarana na hoe anitsina anio code de nationalité io manahoana ihany koa ny andraisanareo an'izany efa karazana fiomanana sady any amin'ny fifidianana zay ho avy eo ve mba hanatsarana ny toeran'ny filohan'ny Rajoelina zay voakasika ao anatin'le ady hevitra mety azo heverina ihany koa ve nisina session extraordinaire ny mety réaction anao mihitsy zany makasika an'ity raharamanga zay mbola mafana hatramin'ny androany ity tokoka misaotra anao nametraka fanontaniana satria raha hitanao tsara izahay tao amin'ny antoko malagasy miara-mianga no nanao fanambarana voalohany rehefa nivoaka reny vaovao reny misy dikany zay ny antony tena tohina tanteraka zay ary nylazainay mazava tao anatin'ny fanambarana io ny hoe miantso ny filoham-pirenena zay anazava mivoaka malagasy zany le resahanao hoe débat juridique sy ny rehetra zany mazava ny voalaza ny lalàna teny frantsay mazava ho azy le lalàna article 42 zany teny frantsay ny voasoratra ao ary ny frantsay efa namoaka iny hoe le président de Madagascar est français dinandriary mbola fanazavana mihoatra an'izay mahita ny frantsay mihoatra ny frantsay zany tsika malagasy zay aloha ndray ny faharoa eo iny resaka lalàna iny fa mba azonao saretsaina ve Gasikara hoe filoha amperinasa no mangataka zoam-pirenena vahiny izany mamitaka an'izy amin'izany izany voafitaka ao anatin'izany potika tanteraka ange zany le androm-panjakana atao hoe filoham-pirenena ary zay ne ny fototry ty tsy fandrosoanyty Madagasikara ty ny fahampitehan'ireo androm-panjakana rehetrarehetra ary zany tsy ekenay ary zany natonga anay misaraka amin'ny fitondrana amin'izao fotoana zay fa maninona no pitehana ny androm-panjakana tsirairay avy no ny tombontsoa manokana satria ho raisiko tombontsoa manokana zany satria raha mahino an'izany resahanao zany hoe andao tsika hiditra anao anovany lalàna iarovana an'iza zany io lalàna io arovana tombontsoan'olona anankiray nge zany na anankiroa nefa ny ady hevitra ny adrisan'ny hektaona teto any nanana fifidianana madio sy mangarahara tsy nisy an'izany hoe andaotsika rivory andamina an'izany satria sao dia miteraka korotana ka tsy mampandroso amin'ny Madagasikara aiva izy ity rehefa tombontsoan'olona manokana zany dia afaka dinihana le lalàna tsy mety zany efatra amby folo sy roa arivo no nivoaka ilay andeha ataontsika hoe naturalisation zany ao anatin'le izy nareo ary mbola nanoana azy mifana amby folo sy roa arivo midika ve zany fa tsy nafantatra ihany koa raha Hajo Andriananarivelo sy ny atoka MMM fa hoa mizaka zoam-pirenena frantsay ataoko mazava tsara aminao le izy sy mipijery atsika raha izay antoko malagasy miara-miaina nafantatra fa nangataka ny zoam-pirenena frantsay Andriamatoa Andry Rajoelina dia tsy nanoana azy zay dika zay tsy nafantatra nareo voafitaka koa nareo zany voafitaka tanteraka zay ary maharary anay mihitsy le izy satria tsy napoizinay hoe eto Madagasikara misy olona
mahavita an'izany a nefa mieritreritra ny tondra ny firenena. Mahitsy ndraiky fa nytaniko raha sitrakao président aminao be ny adihevitra débat rehetrarehetra fa aminao manokana sy ny antoka memamy mara afaka hoentanao ny feoan'izy ireo aminao tompoko mahazo milatsaka ho fidino ho filoam-pirenena ve ny filo Andry Rajoelina izay mizaka ny zoam-pirenena frantsay io amin'ny fifidianana manaraka eo satsia mahazo milatsaka daholo zay olona rehetra mifanaraka amin'ny lalàna ary zay manaja ny rafim-panjakana misy eto na tsy mahafapo ary ilay izy satria zay no fahatsika mandroso ny olona rehetra zay fa ny filoa Andry Rajoelina zay mizaka ny zoam-pirenena frantsay io antaniko eo raha nivotrao hito zay avalin'ny fitsaranavo mba malalam-panorenana fa tsy anjarako no miteny hoe mahazo milatsaka na tsy mahazo milatsaka izy satria olazaiko no teo hoe raharaha-pirenena lalàna marobe zany fa anjarany a ny fahefana mahefy eto Madagasikara ny manapa-kevitra amin'izany a dia ho tsarain'ny tantara eto mbola veriko indray le niteneniko tsarain'ny tantara eto tsika rehetrarehetra rapitso mazava tsara mihitsy n'izay anisan'ny vaovao mafana ny farany herinandro teo raha ny sabotsy marimarina kokoa nanambara amin'ny fomba ofisialy fa ho candidat ho filoam-pirenena ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nandritra ny congressn'izy ireo natao tetsy Tanjombato anisan'ny candidat zay poids lourd zany tamin'ny fifidianana farany teo satria niatsika amin'ny deuxième tour larana faharoa zany raha izao fiseho an'ny fihetsika ny filoha Andry Rajoelina sy ny mpanohana azy zao ohatry no lalana makany amin'ny atao hoe ho candidat amin'ny deuxième mandat ihany koa izy manahoana no andraisanao an'izay candidature ny filoha Marc Ravalomanana zay aloha ary manahoana ny andraisanao andreo candidat manomboka amin'ny sehoseho amin'izao fotoana zao tsy izy rery io koa zao mihetsiketsiky ny député cité intérieur andrena solonayko manao miavatoro paraina Augusta ihany koa amin'ny anarana toko tsara tahafy na efa mampiseho fa mety ho candidat izany rehetrarehetra zany aiza ho aiza ny antoka mememe sy Hajo ANDRIANAINARIVELO fantanina telo tonga dia natambatra ya voalohany indrindra aloha malalaka ny fitotsahana ho filoham-pirenena eto amintsika zay ny voalazany lalàna ho anay eo amin'ny antoko malagasy miaramiainga ny zava-dehibe dia tsotra inona no eritreretintsika ho an'ity Madagasikara ity zay dia antoko misokatra ary vonina amin'ny adevitra ary zay foana ny adevitra raha hitanareo teo ny tantarainao teo ny tantara momba ny antoko sy ny hevitra nentin'ny antoko hatramin'izay ho anay ny zava-dehibe androany dia efa latsaka kanterena ary tena sahirana ny firenena tsy misy za tsy mino ary ny antoko malagasy miaramiainga tsy mino fa misy olona iray na vondron'olona iray mahavita manavitra ny Madagasikara androany fa mila fandraisana andraikitra ny voaka malagasy tsirairay avy mila fandraisana andraikitra tsika tsirairay avy dikan'izay izay dia miantso ny afana mamorona ny ampitso tsaratsara kay koa izany miakina amin'ny olona tsirairay avy miakina amin'ny tompony andraikitra tsirairay avy satria tsy afaka toizantsika ntsony zavatra misy amin'izao fotoana zao aona ndraisanao ny candidature ny Marc Ravalomanana safidy iny fa izay manokana tsy matahotra ve ianao tsy matahotra ve ny antokonareo hifaninana ahoana moa natahoran'ny antoko malagasy miary ianao ihany no nilaza teo gaskarany hoe manana solomavambahoaka zay manana ben'ny tanàna manana sénateur izy akoatranay ny manana an'izany dia ho atahotra ve zay fa tsy any mitahotra no fanaovana fifidianana fa ny amin'ny hevitra hoentina amin'ny zavatra tsaratsara hoentina rapitso ho an'ny firenena zay amin'ny antoko malagasy miaramiaigna dia manomana relève miezaka amin'izany asa raha fantatrao fa tsy voatara atao anatin'ilay tantara teo moa fa ny tenako dia isan'ny nanangana ny ULTPU ohatra amin'ny fondation Frédéric Ebert efa ho roapolo taona mahery zao mbola firy taona zany tamin'izany fotoana zany dia efa namenao tao moa ny taonako dia efa nieritreritra n'izany relève zany satria amiko ny tena mpitantana dia ny olona rehefa manana andraikitra dia efa mamola vola sahady ny olona miaradia aminy andrainy andraikitra raha pitso sy raha afaka pitso ihany même zao izy azony efa relève mila efa misy relève ve azo eritreretana ve zany hoe président Hajo ANDRIANAINARIVELO zany amesihatra ny relève atso azy fa tsy hanao ohatran'ireo antoko lehibe ary efa nanao an'izany masiny efa nanao an'izany ary raha hitanao ny tantarany antoko malagasy miaramiainga dia isaka misy fanolorana fandraisana ministra dia miezaka izay mandefa karazana olona maro samihafa mandray misehatra amin'izany zavatra zany ary tsy vitany hoe mandefa
any amin'ny ministre ihany natao hoe relève aminay fa amin'ny lafiny maro samihafa ihany koa na io amin'ny lafiny économique na io amin'ny lafiny politika ihany koa fa mampiana-janaka ihany koa zahay ary mampianatra ny tanora aminay misy na lefa miofana satria aminay ny olany Madagasikara androany ny olana fototra Madagasikara dia fanatsarana ny fitatanana ny amerenana ny tany tandalana ny tena ipetrahany tena fotokevitra zay maharesy lahatra anay ny fitsinjaram-pahefana fa indrindra ny ahafahan'ny zanaka malagasy tsirairay avy maneho ny ari-pasoavana namen'Andriamanitra azy ka hiasa ho an'ity firenentsika ity zay le mahaolona ny resahako teo ary indrindra fanajana ny lalàna sy ny demokrasia zay mipetraka teo anao ny fahitanao andreo le candidat metsiketsika maro samihafa sy ny sy am'izao zay mety ho candidat moa zany satria mbola tsy misy fanambarana ofisialy ny ambony mampirisika azy ivoy ny hevitra satria ny politika dia ady hevitra mampirisika azy ireo ivoy ny hevitra ny dia anjarany vahoaka no misafidy ny hoe iza ny tena manana paikady sy programanasa afana mampandroso an'ity fireneny ity fa mbola veriko ihany izay eo amin'ny antoko malagasy miara-miaingy dia miezaka no ametraka tsaratsara kokoa ny Madagasikara rapitso iarahana manana ary ao anatin'izay miantso ny rehetrarehetra zay mahatsiaro tena fa mitovy hevitra amin'ny antoko malagasy miara-miaingy amin'ny fanomanana ny ampitso ifanome tanana eo amin'ny tontolo fanaovana politika eto Madagasikara io zao ho avy ny fifidianana utopie fidianana antsika ho amin'ity 13 ity raha ny lalam-panorenana no jerentsika satria hatreto aloha mbola tsy misy ny décret zany miantso ny mpifidy fa dia andrasantsika zany atao hoe 12 volana jolay raha ny farazavany filohantsinia be dia be ny ady hevitra maro isan-karazany ahoana ny fijerinao an'ireny ady hevitra ireny raha tsy laza fotsiny akoatrany hoe tsy fafahanareo antoko politika afaka mamory vahoaka ankalamanjana sy ny fanakatsakanana maro samihafa amina herim-pamoreta na mpitandro filamina na bomba mandatra zanomaso izay le paysage politique zay manoana ny fahitanao azy sy ny fijerinao azy paysage politique androaniny dia mitovy amin'ny firenena ihany Gascary mihemotra zany zavatra resahanao zany sakatsakany zany izy eto amin'ny antoko malagasy miara-miaigna dia isan'ny efa laza tamin'ireo tompon'andraikitra mpanjakana rehetrarehetra ny hoe tsy mety zany satria izay ihany na tonga ny korotana sy ny tsy filaminana teto amin'ny firenena mihemotra ny demokrasia eto Madagasikara ohatra ny fiamoana ny fiainan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny tsisy tsy mihemotra zany amin'ity firenena ity androany dia mbola toizantsika ve zany dia mety amintsika ve zany tsy mety zany ary tokony samy atsapasaina amin'izany daholo dia mila manovotsika zany mandeha any amin'ny tsaratsara kokoa ny zavatra tsy mety teo aloha rehetrarehetra dia tokony mba hatsahatra fa raha ohatra hoe ny zavatra efa hita fa tsy nahomby ka natonga antsika amin'izao toerana misy antsika izao mbola toizantsika eto dia maizina no avy zay nefa ny atsy te hitondra maizina ho an'ny Madagasikara manao nefa ny fahitanao ny fandraisan'ny fanjakana le jerevy tsara hatramin'ireny teny amin'ny antemera-pirenena farany teo ary misy mifandray vozon'akanjo mihitsy sy mbanana le izy zay nge hoe tsy fahafantarana an'le fitatanana ny raha-mpanjakana Gascary potehina daholo ny androm-panjakana zay nge nasimba n'ity fireneny ity hatramin'izay zay tonga eo amin'ny fitondrana dia mieritreritra hoe mafy be izy rehefa afaka manao zay tiany ataony amin'ny antenimera-pirenena afaka manao zay tiany ataony any amin'ny antenimeran-doolona afaka manao zay tiany ataony any amin'ny fitsarana vomba lalampany afaka manao zay tiany ataony amin'ny androm-panjakana rehetrarehetra tsy zay nampandeha n'ity firenena zay nasimba n'ity firenena ity inona nefa satria mieritreritra fa izay no afahana amin'izany eo amin'ny fitondrana izay no afahana mipetraka ely eo amin'ny fitondrana fa tsy nisy mihitsy fieritreretana hoe ahoana ny anamafisako an'ireo androm-panjakana ireo mba hiaro anahy ka rehefa miala eo amin'ny fitondrana dia mba voary koa ny zoko amin'ny maolo-tsotra anahy amin'ny maolo-pirenena anahy dia milamina zany ny firenena rehetrarehetra fa izy milaza fa tsy hanao an'izany koa nareo raha mahazo fahefana zany hoe fa nahazo fahefana moa nareo fa le hoe tena maimaigna mihitsy no numéro 1 any firenena izy milaza fa tsy hanao an'izany koazany foana mantsy natao rehefa ity ivelany fa rehefa mahazo fahefana dia adino zany rehetrarehetra satria zay manana foto-kevitra antoko manana foto-kevitra manana doctrine mazava manana fitsipifezana mazava tsy hampanao tsara teo fa ny eo amin'ny antokonay
rehefa tsy mitovy amin'ny tsy manaiky ny foto-kevitra iangan'ny antoko dia mametra-pialana satria mafy zany ny doktorin'ny antoko mafy ny fitsipika ao anatin'ny antoko fa ny antoko tsy misababaka etsieroa akohony zay mahatonga anazy hoe rehefa ity ivelan'ny fitondrana dia ohatrany hoe mora foana ny manakihana fa rehefa tonga ao dia mangorokarena sy ny be marenina sy ny jamba sy ny zay foana le pratika politika mantsy hatramin'izay foan'izay ny an'ny hafa angamo zany fa tsy amin'ny antoko malagasy miaramaingy araka ny naveriko taminao teo fa niezaka izay ary afaka midefendre miaro ny bilanay tamin'ny zavatra nataonay rehetrarehetra betsaka niezaka na fanatsarana ny oetinay ndrisanantsika teo tamin'iza tonga atao amin'ny ministerin'ny fanajariana ny tany iny 20 ny isan'ny barao fananantany teto Madagasikara androany izy tafiakatra 320 zay niezaka nampitombo an'izany voalohany satria izany ilain'ny vahoaka ohatra fotsiny zany hitanao tsara ny fametrahana ny voalaza teo reny ireo rafitra mikasika ny fitinjaram-pahefana mety ho resahantsika rehefa aveo ny resaka lalana niezaka zay namerina amin'loniny ny programa pirenena mikasika ny lalana tsisy manaraka le izy potika rehefa aveo rava aloha fa hidirantsika zay fa faranantsika ny resaka politika manahoana ny fahitanareo ny zotra-pifidianana amin'izao fotoana izao ny processus électoral eo ihany koa ny CENI izay manomana an'izany fifidianana izany adihevitra moa ny amin'ny hoe mpikambanao amin'ny CENI ny rafitra hitantana eo ihany koa ny rafitra hitsara ny ACC zany zay tiako resana izany adihevitra ambony latabatra ny oetin'ny mpanohitra foana ny mba hisina concertation adihevitra mafana ny tokotany mba hisiny fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra andraisany rehetra anjara ny lalàna amin'ny fiain'ny fifidianana ny firaisamoam-pirenena moa dia tonga hatramin'ny hoe tokony hipetraka amin'izay zao ny adihevitra momba ny resaka financement ny campagne zany ny plafonnement ny fond campagne zany rehetrarehetra zany manahoana ny fahitanareo azy raha mikasika ny lalam-pifidianana sy ny zotra-pifidianana angambany raha isan'ny naindray anjara mavitrika hatramin'ny 13 nakatia dia natoko malagasy miaramiaingy hatramin'ny tsanganany mihitsy satria aminay amademokraty anay dia ny fifidianana dia zava-dehibe anamafisana ny demokrasia fa misy io tsika afaka manao fifidianana nefa firenena tsy demokraty ary zay ny mampiaya amintsika miteny zao hitatsika nandritra n'izay fotoana zay fa tsy ara-dalàna nibetsaka tao amin'ny fanatanterahana n'io refontin'ny liste électorale io ary ny CENI ihany no namato tena tao anatiny tao araka ny zavatra nylazainy taremarika anankiroa fotsiny no resahako aminao GASCAR dia mba afatara ny mpanaraka atsika ny hoe mitombona ve sa tsy mitombona ny zavatra resahantsika eto tamin'ny CENI dia nilaza raha nomboka ny refontin'ny liste électorale io fa tokony taoko teny frantsay mazava izy amin'izay 13 millions 500 tsika mpifidy eto Madagasikara ary zay notratrarina zay firitsika androany arany niangy io tamin'ny antotanisa tamin'ny fanisana faobe tamin'ny 24 androany tsika 3 zany hoe fa 5 taona teo arina raha mandalo amin'ny stat tsika dia fantatritsika fa raha ny prévision ny stat dia 15 millions zany tsika androany nefa ny liste électorale zay farana andro vitsivitsy rapito zay io moa zany niovaova teo foana mifarana tsy mifarana fa arakaraka ny toetrandro izy io dia 10 millions tsy tafiakatra 11 millions mihitsy tsika hatramin'izao zany hoe malagasy ray amin'ny malagasy telo tokony hifidy zany tsy tafiditra ao anatin'ny liste électorale misy olana ane zany misy tsy mazava ane zany tompona andraikitra n'izany daholo ane tsika rehetrarehetra zay ka amina toko mahatoko politika anay tsy mahatsiaro mihitsy hoe tsy anjara anay fa tompona andraikitra fa namena sehatra ve nanazavana sy afaka nandray ny feo anay ve ny CENI amin'ny fanatsarana an'izany tsy misy ka inona sosihevitra reo na androany io ny zava-misy eo hitatsika marina fa eto amintsika dia inscription volontaire zany hoe ianao no mandeha misoratra anarana fa tsy hoe ny fanjakana na ny CENI akory no mandeha any kanefa amin'ny matokona andraikitra anao dia manana didy ianao manana didy misitona ny vahoaka
anetsika ny vahoaka andresy lahatra ny vahoaka hiditra anatin'ny lisym-pifidianana nanao an'izay asa zay ve ny fanjakana nanao an'izay ezak'izay ve ny semi tsika samy nahita daholo nisy ve zany eny ny tena olana mipetraka eto nefa ny any fifidianana dia asany rehetrarehetra androany misy ve ny mangarahara ny fitantanana ny ka hoana ho alefa ihany ve sa ho avela aloha raha zay le resaka nisy mpifidianana zay fotsiny nefitry ny MMM zany atao ihany ary ve ny fifidianana sa nefitray aloha alamy mandray loha io sa nefitray dia mazava ny hoe nareo ny manam-pahefana mahefeo arao araky ny lalàna zay tsy araky ny lalàna tokony ajanona raha io zany ny olona tonga ny soratra anarana dia mandraisinareo zany lesona fa tsy naresy lehatra ny vahoaka isoratra ao anaty lisym-pifidianana inona fepetra ho raisinareo mikasika an'izay zay nge no endrasany fa ny fifidianana aloha dia tsy maintsy atao satria araky ny lazainay teo zay dia demokraty ary ny fifidianana ihany no fahatsika manamafy ny demokrasia manahoana indray le fanomanana amin'ny resaka volasiana saka ho resanao tapaka kely izy ny resaka ny fandalina amin'ny fanaovana fifidianana somary mampalelo antsika ne eto Madagasikara dia izao ataovy mangarahara io dia nilaina ny mangarahara fampiasana amin'ny vola amin'ny fanaovana fifidianana vonina ve ny MMM raha ohatra ka misy ny antsoina hoe plafonnement na fin de campagne ohatra eto tsy matahotra an'izany ve nareo tsy manana olana amin'izany zay satria hitanareo tsara fa zay tsy isan'ny olona mpandany vola be rehefa tonga amin'ny fifidianana nefa naresy lahatra olona dia mety tsara amin'ny fodim-pisainanay zany fa mila jerena akaiky dia zao avaiza marina reo vola reo ary marina ny tenen'ny mpamatsy volantsika na ny hoe mpiara-miombonantoka amintsika fa mety avy any amin'izareo koa nge ireo vola reo tsara izy mangataka amintsika ny tenenany hoe ataovy mangarahara fa zareo koa tsara mangarahara ny misy azy any satria hitantsika zao mivoaka dolo ny resaka maro samihafa misy any any manana kitapom-bola mipetrapotsiny any ambadika any mahaverenao ty koa reny ho an'ny voaka malagasy zanatra zany izy nefa ny adevitra tamin'ny andro ny valamifosonanivo 73 député ny hoe vola avy any ivelany vola maloto hoe tsika moa dia nametraka rafitra mihitsy ny anaramaso an'izay vola zay zany rehetrarehetra zany manahoana ny mety ho fanatsarana ary avy any amin'ny atoka MMM zany mba tongavantsika any amin'le tanjona hoe madio mangarahara ekeny rehetra andraisany rehetra andrara zany tokony isin'ny tena adevitra satria mila jerena hatramin'ny lalàna mikasika any antoko politika ny fanaovana politika eto Madagasikara satria ka ny tokony ho izy dia tokony ho mangarahara daholo zany zavatra rehetrarehetra zany na ny vola fidiran'ny antoko politika mba te ampitany ianao azy hoe firy ny antoko politika manana compte amin'ny banky izay eny ny antoko politika malagasy miaramigna dia manana compte eny amin'ny banky noho ny lalàna dia tsy maintsy manana an'izany fa roa taona zay vao natafasokotra an'le compte zany hoe na eto amin'ny fiarahamonina eto amintsika ary zany dia efa misy olana satria betsaka ny banky nandà hoe sarotra mandray compte ny antoko politika zany nefa ny lalàna ny manery anay zany hoe nafampiarana ny lalàna ary zany mbola olana eto amintsika mila fahiova-toetsaina lehibe zany eto amintsika mandeha makany amin'ny hoe mangarahara sy ny ady amin'ny kolikoly sy ny ady amin'ny fahalovana rehetrarehetra raha manana zay fahavonona an'izay ny mpisehatra politika rehetrarehetra azo atao tsara zany ary zay ny tiany malagasy miaramainga ifampizarana ao anatiny eo mila fanovany Madagasikara tsy vitan'ny tantara lalàna apetraka fotsiny fa ny tena zava-dehibe dia ny fanehoana fa vonona ianao anova pejy vaovao amin'ny fitantanana amin'ny ankapobeny eto Madagasikara inary ivadika resaka hafa mihitsy isika sady bilan anao sy ny département tantananao ihany izy ty no fantaniana andrasan'ny olona misy atao hoe varomangatsika mba tsy lazako hoe misy dossier anao ihany koa satria inona le olana rehefa nijery arsiva hoe ho vahiniko ny président Hajo ANDRIANAINARIVELO dia tena nijery ny raharaha lalana aloha satria ny resaka lalana ianao teo ny raharaha mahakasika ny fer zay lasa FR moa zany izy amin'izao fotoana izao ary tamin'ny andronao mihitsiny ianao no anisan'ny tompona andraikitra voaloha namadika ny fer lasa fond routier io mbola ianao zany ny travaux tamin'izany fotoana zany efa tsy voaloka ny volan'ny orinasa mpikojakoja lalana
tamin'izany fotoana zany ary ianao mbola nitantana an'izay département zay tsy ny orinasa mpikojakoja lalana ihany fa misy an'ireto les membres ny ARM ngany ilazantsika azy ireo ny fanontaniako zany dia tena tsotra satria rehefa niala teo anivon'ny gouvernement ianao araka ny fampidirana izay nataoko teo dia hoe mitantana aina manjery tompona aina manjery zany Hajo Andrianainarivelo zany ny fampalalao ambavaon'ny Cool TV alefako indray ny data raha mbola ilainao fa izy mihitsy no namoaka ny resaka problème na hoe olona ny fer io ny vavao ny fahitalavitra zay anao sy ny tantananao ary nampitsikafina rehetra ny vola sy ny zavatra rehetra tsy voaloha ao ody ilay vavao ary hoe tsy tahony ny vola ny fer rehefa niala teo anivon'ny gouvernement ianao tsotra ny fanontaniako voalohany indrindra aloha dia hoe inona ny antony namadiana ny fer ho lasa fond routier ny faharoa dia tsotra lasa iza le vola zay nambara fa tsy hita ohatrinona exactement ohatrinona mariny io vola io raha mba azonao tenenina ho an'ny mangarara ho an'ireo vahoaka malagasy manerana ny nosy miaraka amintsika ireo Andriamatoa Hajo Andrianainarivelo. Ya misaotra anao nametraka ny fanontaniana iny satria mahakasika fiainan'olona be da be ary tena matoa nantanteraka mihitsy ilay izy tsy amin'ny malagasy ihany fa mampandraraha ihany koa satria amiko tsy afaka androso ty Madagasikara ty raha ohatra tsy mimpandraraha indrindra malagasy no ampiana ary zay ny foto-kevitry ny atoko malagasy miaramainga ihany koa ny hoe ao anatin'ilay lazaiko teo hoe relève na économique sy ny décentralisation dia ilaina koa ny sokafa ny fandaharana eto Madagasikara mikasika ny fond routier sy ny agence routière nisy lalàna tamin'ny 2024 lalàna 2018 037 zay nametra fa tsy maintsy avadika daholo ny statut ny organisme public rehetrarehetra ary namena herintaona ny fanatanterahana an'izany zay nanovana ny statut ny fond routier sy ny agence routière lalàna nametraka an'io 2018 037 fa eo amin'ilay resaka vola ny olana kely ho avy amin'izay amin'ny resaka vola tsy misy makary amin'ny ary voalaza ny lalàna dia mazava ny hoe ny organisme public zany dia ny trésor public no mitazona ny volany ny ezaka zay ny hoe hitazomana ny vola teno anivon'ireo banque primaire fa ny lalàna ary nanapaka ny conseil de gouvernement ao ny archivany zany ny hoe ary raha atsakany sy andavany ny voalazany lalàna dia alao ny vola mipetraka any amin'ny trésor amin'izay fa tsy mipetraka any amin'ny banque primaire intsony misy mahatsara anazy ihany raha ohatra tena mandeha ny fitantanana ary tena mahay fitantanana tsika eto Madagasikara satria rehefa mipetraka any amin'ny trésor public ane io vola io dia nidika an'izay zany misy vola azon'ny fanjakana kirakirainy eo ka tsy voatery mindrana intsony izy satria ny volan'ny fer dia tadio tsara fa tsy hoe rehefa tonga any amin'ny trésor rehefa tonga voarainao koa ro vola dia azonao ampiasainao eo tsy azonao ampiasainao eo ny volan'ny fer fa ny vola voangona amin'ny taona anankiray dia ampiasaina amin'ny taona manaraka dia ho avy amin'ilay fanazavana manaraka an'izay dika an'izay rehefa manao tolobidy ianao amin'ny fond routier dia vola efa misy zany no azonao anaovana tolobidy mba ilana mantsy an'ilay mety olana matoa zany natao ireo tolobidy rehetrarehetra eo dia efa nandaliny an-tanatohatra rehetrarehetra zany hoe ny vola zany nisy andoavana azy matoa afaka natao ilay tolobidy nakay zany ilay vola androany 200 milliards d'ariary ny vola tao tamin'izay tonga isan'ny fanavoizana nentina dia ny hoe tsy maintsy andoava an'ireo mpitsinjara solika ny vola makao niala tao zay ary ny prime ministre nanamafiny zany ministre ny solo anahy koa mbola nanamafy an'izany fa 600 milliards ny vola tao antanio an'izay tompony andraikitra ny tatana azy zany hoe nakaizy ireo vola tao amin'ny compte ny fond routier eo androany fa manamafy ianao fa tsy hita ireo vola ireo tsy afaka hiteny hoe tsy hita fa tsy voalolo ny volan'olona androany ny fantatro inona ny antony tsy nahavoalohan'le vola satria na ianao mbola tsy niala ary nge dia efa nisy ny problème ny entreprise io baiko avy any amin'ny prime ministre ary misy taratasy mazavany no nilaza hoe tsisy azo aloha ny vola rehetrarehetra avy any amin'ny fond routier zay niteraka olana ny fandavana na ny karamany mpiasan'ny agence routière nefa nitao le vola tao ny prime ministre no manome baiko hoe azomena aloha le vola tsy mahazo avoaka ny vola raha tsy misy autorisation avy any amin'ny prime ministre sy ny filoham-pirenena inona ny antony sa tsy nanontany amin'ny ministre tompony andraikitra anao tamin'izany tsy fantatra
Ny antony dia izy ngamba mamaly anazy satria lazaina fa hoe misy audit mbola ho atao nefa fantatritsika tsara fa misy commissaire au compte zany fond routier zany fa tsy hoe mipetrapotsiny akoriny ary ireo entreprise ireo dia nanaraka ny fepetra rehetrarehetra fanatanterahana ny asa raha misy zavatra tsy mety ny nataon'ny entreprise dia afaka nyraisiny fa zavatra anankiray tiako lazaina amintsika eto ministre ane manana droit anao marché de gré à gré fa hiajo ANDRIANAINARIVELO na iray raha tsy nanao satria amika tsy faiza mitantana zany marché de gré à gré zany ary fanaovana tantely afadrakotra amin'ny volam-panjakana ihany koa dikan'izay ve tsy voava mihitsy ny olan'ny resaka fondrote io satria na tiatsika na tsy tiatsika dia misy fetraikany any amin'le lalana jerevo nge le lalana manerana nosy jerevo reo mpitatotra taraina rehetra reo ka takatry le olona nanapa-kevitra eo azy aloha raha ve ny volan'ny entreprise zany resaka zany zay ny fantany tokony hipetraka ka apetraka aminao ihany koa satria fony anao mbola teo nge dia afaka nanapa-kevitra ihany koa ka tsy mahazo manapa-kevitra ianao tsy mahazo mandoha anazy baiko le izy ne tsy mahazo avoaka io vola io raha mijery ny fandarantsika zany androany le mpamome baiko ny prime ministre sy ny filoham-pirenena inona ny afatra ambaranao aminy na mesazy ampitainao aminy nety taminareo ve ny fanapaha-kevitra ny raisinareo zay ve ny tena faiza mitantana eto amin'ity firenena ity ary nitondra vokatsohan'ny firenena ve zany fanapaha-kevitra zany ny tantara ny tsara ohatray ihany koa le karaman'le mpiasany ARM siana problème ohatray koa vola avy any amin'ny fond routier no mandeha makany dia misy baiko koa tsy mbola omena koa ve reo sa ina ihany satria hatramin'ireo mpiasan'ny pezazy ihany koa ary to tafiditra ao anatin'izay tsy mandeha karan'izay tsy nandray daholo satria zay ny baiko hoe tsy mahazo mamoaka vola raha tsy misy autorisation avy any amin'ny prime ministre sy ny filohan'ny république mankasitraka anao amin'izay révélation kely zay satria mba tsara ho fantatry ny vahoaka ihany anisan'ny raharaha manaratsendrika anao ihany koa ny resaka fanotofana tany sy ny raratany any matoa ajo ANDRIANAINARIVELO manaratsendrika ahoana no manaratsendrika anao mihitsy satria fa nga tsisy manoditra tsony zao lafony anao mbola tamin'ny tetezamita dia efa nisy ianao teo mbola nisy zao ihany koa mbola mitoky olo izy mbola za koa zany zao tompony andraikitra amin'izao ka tamin'ny andro rao aloha zany ny antanitsika fa ny amin'izao le ratsendrika mantsy mahavarina anazy ratsendrika anao satria malaza ohatra zao anisany hoe ianao dia mpaminome tany ho an'ny karana teto Antananarivo renivohitra BDB zany no ohatra ny raisana tamin'ireny fotoan'ireny ianao tany amin'ny tetezamita voaniala ny filoha Marc Ravalomanana nisan'ny nanenjehana azy io resaka fanotofana tany io fa tetezamita ngena no miginy atsinana ny bypass rehetra iny taritra nitototra daholy inona le fanazavana hoentanao any vahoaka androany mety diso angamba ny filazanao i GASCAR fa tsy tamin'ny tetezamita ny fanotofana ny atsinana ny bypass araka ny voalazanao fa tamin'ny tetezamita nanaovana ny plan d'urbanisme directeur sy plan d'urbanisme de détail n'Antananarivo surtout détail an'iny bypass iny ary nanomboka tamin'ny taona 2015 sy 2020 dia novaina ny plan d'urbanisme tamin'iny bypass iny ka afaka nitotofana indray daga aloha ngambany ataontsika averitsika araka ny tena voalazany lalàna le izy mikasika ny resaka fanotofana tany sy ny ministera hofaranako le izy tsy anjaran'ny ministera eny manome autorisation ny fanotofana tany fa anjarany be ny tanàna eny toerana rehefa mifanaraka amin'ny drafim-panajariana ny tanàna n'ilay izy fa misy fomba fiasa hoe mahazo asa fankatoavana isa inona avy amin'ny tompona andraiky teo anivon'ny ministera tsy marina zany comité misy any be ny tanàna ny apipa sy ny ministera zay no ao zay fa rehefa tsy manaiky ny be ny tanàna dia tsy afaka manao satria arrêté avoaka ny be ny tanàna no afahanao manao remblé fa tsy arrêté avoaka ny ministera raha misy ministra nanao an'izany ka tsy manaiky ny apipa sy ny ministera misy fomba fiasa ohatr'izay ngely izy ary zay ny tena manahirana ary ny tena miteraka raha tsy manaiky ny be ny tanàna tsy mamoaka arrêté didy mpitondrana dia tsy azo atao fa ny tena mahakasika anao satria anao manko ny tena efa tapitra nga izy zao za tena ny raisiko noty ato mihitsy anisan'ny voatanisa ny resaka tany LNTPB etsy alarobia zay lasa ny Nouvelle la votonina tany ny anaranao tamin'ny gazety mpiseho isan'andro anankiray ny laniera iray manontolo sy ny rehetrarehetra iny tamin'ny fotoana zay nitantananao ministera ny fanajariana ny tany dia ndao aromeo ny pirofo mifanohatra amin'izany tsika androany ho andreo vahoaka ireo ho an'ny mangarary voalohany indrindra aloha tsy azo atao
ny mivarotra tanympanjakana amin'ny vahiny eto Madagasikara. Voalaza ny lalàna zany, voalaza ao anaty lalam-panorenana. Za Hajo ANDRIANAINARIVELO dia olona mpanara-dalàna ary manaja lalàna. Ho avy aminao amin'izay tsy mbola nivarotra tany amin'ny vahiny ny indray mandeha teto Madagasikara ka tsy mifanaraka amin'ny lalàna. Raha misy olona te hivarotra ny taniny amin'ny vahiny anazy manokana iny, fa amin'ny fanjakana iny tanympanjakana tsy azo atao. Novotel ny resahanao janoary 24 no nitsangana ny Novotel. Dia anao hoe mieritreritra fa za tonga tamin'ny février mars 2024 dia tao anatin'ny herintaona zany tafatsangana ny Novotel. Mba nanaraka tantara ngamby ianao sy nanaraka ny vaovao i GASCAR. Dia ahoana ny afahako mamy azy dia vita tao anatin'ny herintaona ve io Novotel io. Eny Laniera misy tompona andraikitra tamin'izany fa tsy Hajo ANDRIANARIVELO na ray metatra carrièrany tsy na metany anizaniza teny Laniera. Aloha zany ataoko mazava tsara zany. Iza zany manome fahazahon-dalana reny fanotofana tanimbary be dia be manerana ny Antananarivo ireo. Dia mbola veriko aminao ihany fa tsy maintsy didim-pitondrana avany amin'ny commune misy an'ireo toeran'ireo vao afaka manao ny fanotorana tany. Ny anjaran'ny ministera dia manara-maso hoe mifanaraka tsara ve amin'ny drafi-panajariana na plan d'urbanisme directeur reny zavatra kely. Ary zay nandeha lavitra tao anatin'izany efa nisy ao anatin'ny napetraka eto ao anatin'ny ministera misy application misy hoe mataky dia afaka mijery daholo ny rehetrarehetra. Ianao afaka mandinika hoe aiza ny toerana azo anajariana azo ananganana dia aiza ny toerana tsy azo ananganana. Nitapahana nge zany tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ministra ane zany. Dia ny anjaran'ny ministera dia manara-maso an'izany hoe mifanaraka amin'io tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ministra io ve zany fanapahan-kevitra raisy ny ben'ny tanàna raisy ny apipa sy ny teknisianina zany rehefa misy zavatra atao fa tsy azo ny lalàna mazava tsy anjaran'ny ministera ny mamoaka autorisation anaovana remblai. Izay ny makasika ny fanotofana tany fa nyresaka fanana tany indray hatrany amin'ny 20 sy 10 isanjato na raha mpitsarana aloha dia saika io resaka ady tany io ary asa ratsaronao fa anisan'ny nampiady anareo sy ny député Divertissement mihitsy ty resaka tany ty ary natonga anazy nanitikitsika ny anaranao tamin'ny fotoanandrony dia ohatrany tsy fantatra moa zay mikimaky reo dia ohatrany niavana tampoka indray nareo androany ve masamilaza Hajo ANDRIANAINARIVELO fa madio tanana makasika nyty resaka fanana tany eto Madagasikara ty diso ve reny walaawala ozy ny fiteny tanora nataon'ny député Divertissement momba anao sy makasika anao reny. Izy antanina ny heviny fa za madio tsara ny eritreritro ary madio tsara ny saiko fa ny fanapahan-kevitra ny raisiko teto Madagasikara tamin'ny fitantanana andraraha-mpanjakana indrindra ny fanana tany dia nanaraka ny lalàna daholo ary betsaka anie zavatra ny laviko ary mety zay mampiwalaoala araka ny volazanao ny olona maro be satria zay ihany tondra fanovana tao anatin'ny fanana tany sy fandrefesa-tany io araka ny lazaiko anao teo fotsiny ohatra ny hoe nampitombona ny isan'ny baron fanana tany sy ny fandrefesa-tany efa makitika tombotsoan'olona ane zany GASCAR napetraka ny dématérialisation tao anatin'ny fananatany sy ny fandrefesa-tany. Hitatsika eo amin'ny atsimon-drano nanomboana an'izany misy fizarana automatique atao plan certificat juridique tokony toizana teto avara-drano zany fa tsy nitohatra amin'izao. Io ny administration mpanjakana antitra indrindra fa mba nisy ezaka nataon'ny fitondrana ve tao anatin'izay. Nisy ezaka ane zany zay dia nanao ny ezaka zay farany herinay nanatsarana azy sy analana ny sakana ho an'ny vahoaka. Mba fantatrao fanjakana zany anie mbola tsy nividy fiarakodia ho an'io sampana raha io ahoana nefa ny andananao andehanao bornage na andeha hijery visite de lieu tsy maintsy le vahoaka tsotra ry zany miantoka azy zany hoe le oalaoala tsy zay ny vahaolana fa hoe tena nisy finiavana ve tao anatin'ny fitondrana mifanesy anampy an'io sampana raha-mpanjakana anankiray io tsy nisy zany zay ny ezaka tamin'izany ireo mpiara-miasa ireo ny ezaka tamin'izany
vitan'izany ary betsaka ny zahatra vitanay tao anatiny tao mba tsy ekinandoha avy any ivelany foana amin'ny ny réforme tokony atao dia natsanganay ny Fonds national foncier mba hahafahana manampy an'ireo mpiara-miasa ireo raisiko ohatra aminao fotsiny taratasy ampiasaina rehetra anatin'ny fananatany sy fandrevesatany ire dia tsy maintsy ny mpanjifa no mitondra azy tsika nefa manana imprimerie nationale niezaka izay nitondra an'izany teo anivon'ny imprimerie nationale nametraka budget amin'izany tapaka matety dia toizako natsanganao marobe ny bron fananatany androany zao mitsangana ny empanie efa vitagna ny tany empanie satria nampiarahana ihany koa amin'ny politika mpanjakana ny fanaovana azy zany hoe fa fantatray tamin'izay tatana ny asa vaventy fa ho atao ny lalana satria zay ny ady an'izany ny lalana manomboka any empanie manandranovory manambatonga ny ambofombe rehefa misokatra ny lalana misokatra ilay toerana dia hoe tsy maintsy atao ny fanokafana bron fananatany satria io no arenan'ny malagasy so ny mpanambola rehetra ny tonga dia miazakazaka ny vita ny lalana dia ilay praitandrazana amin'ny tena tavelany zay nanokafanay brotany empanie ohatra mba tsy ampijaly azy zay nizahanay nanokafana ny brao any tany amanja fa tsy nisy moa volana nytanterahana azy avy eo dia zany rehetra zany fanatsarana natao anatiny eo miteraka olana ozy tsika eo anatin'ny fiarahamonina tena makany zany satria tsy misy mijery io sampandaraha io ary inona niezaka na hoe fanatsarana mba nataonao makasika ny resaka satria anjakan'ny kolokolo ihany koa resaka fananatany sy ny ministera misahana anazy io zay koa anisan'ny fototry le ady tany zay akoatra n'le fampitomboana n'le brao makasika ny kolikoly satria io ny tena olana sy ny resaka réseau mafia mihitsy ny ao anatin'le mahatonga ny kolikoly inge dia be dabeny tsy maty manota ao anatiny eo dia be dabeny mampiasa ny fananam-panjakana sy ny toeram-panjakana anaovana an'izay kolokolo zay ina niezaka nandravana zay ny andravana an'izany ohatra dia ny fanaovana ny fitsinjaranam-pahefana tao anatiny tao nanapartahana ny brao io tadidinao tsara fa teo anosy daholo ny brao taloha zao misy brao any amin'ny varadrano misy brao atsimon-drano misy brao ambodratrimo misy brao andramasina misy brao any anjozorobe zany dia fandehanana any mangarahara eo anilan'izay koa misy ihany koa ny fampitomboana ny traikefa nireo mpiara-miasa ao izay neny nanokatra ny fampiofanana nireo ingénieur ny topografika anytany amin'ny enamime mba hafe tsara ny asa-panjakana izy fa etsy an-daniny betsaka reo fapetraka ny raisina ohatra ny titre tadidinao tsara taloha GASCAR fa be da be ny double titre ny antony dia afaka manao n'iny titre iny daholo eny rehetra eny ny zany niaraka tamin'ny imprimerie nationale nanao titre voaro misy hologramme ao anatiny io tsy afaka ataona izany azy atsony fa tsy maintsy amin'ny imprimerie nationale tena valeur fiduciaire zany ezaka zany mety analanany zany olany zany fa mbola betsaka ny ezaka tokony atao satria voakasika io nandraraha-mpanjakana na ny raharaha-pitsarana na ndraraha eny anivo ny vondrom-pakitra tsinjaram-pahefana zany hoe ny fitantanana amin'ny ankapobeny eto Madagasikara mihitsy mila tsaraina fa io zany ny tena ahitana an'izay tsy fahombiazany ny ataontsika amin'ny teny mahazatra hoe bonne gouvernance zay satria mikorotana tanteraka ny fitantanana ndraraha-mpanjakana eto Madagasikara zay eritreretinay atao anatin'ny tokony eritreretiko manokany hoe raha tsy miverina amin'ny laoniny ny fitantanana ndraha-mpanjakana amafisina ny raha-mpanjakana rehetrarehetra tsy ho tafavoaka io ohatra ny ezaka natao boky rovitra manao ny ezaka voalany ake zao ny lalàna mikasika amin'ny boky rovitra ny ezaka tamin'izany zay miaraka amin'ireo teknisiana fa tonga eo anivon'ny gouvernement le izy dia tsy mbola mivoaka hatramin'izao ny décret d'application nataonay mba ilana amin'ny ady tany sy ny resaka kolokolo sy mety ampiady ny mpiarahamonina nentina teo anivon'ny gouvernement tany lalàna momba n'ireo terrain coloniaux na tany voantso eo le izy dia tavely eo zay nge nataoko hoe tena misy fahavononana marina ve fitsarana momba ny ady tany dia nyresahana fotsiny mba tsy mety tafavoaka misy volonté politique politika sa manova zavatra ny ilaina eto tsy tsapanay zay andrano fa politika hiaro tombontso manokana aloha no hita eto dia zay mahay mitabataba ihany no lasa mahazo ny rariny ka ny any amin'ny resaka fananatany aloha zany ny hita zany le ezaka fa le lalana zany tsy tavavoaka fotsiny asa hoe inona fotsiny nataonareo tao amin'ny ministéran'ny asa vaventy tao fa io aloha zany ny voka ny loha natanàn-dehibe nandreny vohitra potika aloha ny lalana telo taona
mahery roa volana ianao ny tanan'izany roa taona mahery roa volana ianao ny tanan'izany andraikitra zany. Dia zao efa minisitra anankiroa ny tao aorinako. Misy dikany ane zany. Ka ny nataonao moa ny antaniko zao fa tsy ny nataon'ny hafa mantsy. Ka ny nataoko satria ianao zao ny lavalika tamin'ireo minisitra anankiroa tao aorinanao. Dia ny nataoko efa nazavaiko anao reny noho ny baiko dia tsy vita lisy. Vola misy fa raha zahako manokana zany ny olana dia zay no mahatonga anay tsy nampaninina mihitsy tsy niala teo amin'ilay toerana raha zay ny ampasohan'ny Madagasikara sy ampasohan'ny sehatra. Ohatra ndraisina tamin'ireny eny hitanao reny fitaovana reny hevitra avy aminay eny noho ny voan'ny hoe andao mena fitaovana isaky ny faritra rehetrarehetra anamboarana ny lalatra tsy ho vita daholo ireo raha mpamatsy volontsika. Le fitaovana menan'ny gouverneur ve satria Hajo Andriananarivelo ngamba no nitatana ny ministera tamin'ireny dia aleo tatan'ny gouverneur tsy maninona fandroany tena mandeha ny fanamboaran-dalana ve reny. Inona zany ny ilana ministera ny asa vaventy misy technicien na ingénieur niofana amin'izany eny tao dozy hoe raha Hajo Andriananarivelo ny olana eto any fa tsy maninona dia ampiasao any fa ny zavatra olana androany kay tsy Hajo Andriananarivelo kay zany veno atao sakana ho an'ny firenena fa le tsy alako bika tsy tiako tare tsy fantatro fa tsy nanakana anay zany mbola ho hitanao atoato tany amin'ny tamin'ny 2014 za tany a Japon tamin'ny tikady no nangataka fitaovana avy amin'ny gouvernement japonais zay tsy nazoto tsony eny amin'ny an'izany ho avy izy atoato hiezako manokana zany ary fantatry ny gouvernement japonais fantatry ny fanjakana amin'izao fotoana zao hoe andao amerenana nitanjaky ny fanjakana satria amiko ilaina fanjakana mahafera raha-mpanjakana. Ka zay zavatra hoe omenao ihany sa ihany propagande ianao sa hoany satria tsy anany no manome an'izany fa ny gouvernement japonais no manome fanampiana antsika. Akoatra ny tenanao teo hoe kivy fa tsy kivy ahoana? Ohatrany hoe ohatrany tsy mazototsona ozy ianao sa tena vao maikary resilady ry fantatro hoe bitako ny lalana anatsarana ny Madagasikara. Eny ary amaranantsika ny fandarana ny tontolon'ny fahasahiranan'ny malagasy asa raha mba miaina ataon'ny malagasy ihany koa ianao mino fa ao anatin'le ataontsika hoe stadiny ataontsika hoe période traversée désert politique ve ilazana zany satria tena isan'ny tena mampikaikaiky amin'ny vahoaka ankehitriny resaka vidim-piainana président Hajo Andriananarivelo ny PPN indrindrandrindra tena tsy misy vahaolana mihitsy ve eo raha ny fahitanao azy sa ina amin'ny tontolo-kevitra hoentinareo raha miresaka ny foto-tsakafon'ny malagasy moa tsika zay tena hoe mampitaraina ny maro ny resaka vary miaka isan'andro ny vidiny tsy fantatro moa zany zay nataonareo tao anatin'ny gouvernement tatao fa dia tsy nahitana vahaolana mihitsy fa dia vondron-tavanandro aloha nita ny tsinjo maro samihafa ny vary tsinjo ny tsena mora tamin'ny andronareo ary moa nanafatra 20 sambo asa manao ahoana tsika androany ary matoa Hajo Andriananarivelo. Ny vidim-piainana ny raha mahita io miakatra ary tsy voafehy mihitsiny dia mbola marika lay tsy fahaiza mitantana ihany lay izy satria tsika nge tsy mamokatra nininy toetoerana amin'izao hoe mba nisy ezaka ve nataon'ny fanjakana namoronana fotodrafitrasa famokarana toetoerana rehefa manafatra avy any ivelany ianao Gasikara dia mazava ho azy tsy tompony fanapaha-kevitra tsony ianao zany amin'ny vidiny fa ny olona nafaranao azy no tompony dia mazava ho azy raha ohatra tsy misy mifananganana orinasa tsy misy mifanaovana fanodonana ny vokatra toetoerana dia mitangana ohatr'izao daholo ny vidin'ny PPN rehetrarehetra amin'ny ankapobeny fa olana avy aty aminay dia tsotra ny amin'iny hoe araka lazako tao sokafy ny fandaharana eto Madagasikara. Mahatsapa venao fa misy monopole avy fa misy le izy satria tsy afaka tsy monopole ihany fa sakatsakana amin'ny fandaharana manokana. Ianao tao anatiny taloha izy manao an'izany zavatra ny fanjakana tsy mamay sehatra ny afahan'ny olona manao miasa eto Madagasikara be ireo sakatsakana maro samihafa afaka manome ohatra ve ianao ameko ohatra fotsiny ianao ohatra araka lazaiko teo hoe fanjakana ve ary zao misy olona andeha hanangana usine dia ny procédure ampiasaina efa 100,000 mazava ho azy asarotana ary izany fianarana nataoko ary traikefa nanako ny fananganana hitanao lazainao tambolohany teo zany resaka agroalimentaire zany ary fananangana orinasa vitsivitsy teto Madagasikara tamin'ireo toerana nisako teo aloha fantatro tsara zany hoe inona ny vahaolana ary inona ny tokony afaka ahodina eto Madagasikara ary io tena mazava-dehibe azy dia famorona kasa ihany koa
ho an'ny tanora sy ny praitan-drazana amintsika fa ny olana dia zay feno le sakatsakana maro samihafa ohatra meko anao farany teo zao nilazaina fa hoe akatony ny compte en devise fa io mampitotongana amin'ny vola malagasy efa nakatonaro zao le compte en devise nahazo aina ary ve ny sandan'ny vola malagasy ianao any samy miara-mahitsika tsy nisy zany hoe misy fanapaha-kevitra tsy voahevitra zany raisina ka manjary sakana fampirobona ny toekarena nefa tadio tsara efa 30 tapitritsika androany zany hoe fa tsena anankiray tokony havelona orinasa mihitsy raha ohatsika 10 tapitrisa dia azo ny eritreretina hoe manangana orinasa ny Madagasikara nge sarotra satria vitsy loatra mpanjify fa androany efa tsena anankiray afahana misehatra tsara tsika amin'ny lafiny maro samihafa dia izay ny tokony ampin'ny fanjakana zay ny tokony ezahany fanjakana dia izay ny tokony hanomezana sehatra ny tompona ndraikitra trany fotony ao anatin'ny politika na fitsinjara-pahefana marina raha misy olona tianangana orinasa any Amorondava ohatra dia matokony amoraina ny fananganany an'izany any Amorondava Morondava ndray sara satria niasa tany raha misy tianao zavatra any amin'ny faritra hafa dia amoraina izany ary ampiana ireo tompona ndraikitra ny fotony amin'ny fanomezan-dalana n'izany mba ho tombotsoan'ilay faritra sy tombotsoan'ny Madagasikara amin'ny ankapobeny fa tsy misy zay amin'izao fotoana izao dia raha vao manafatra zavatra avy any ivelany tsika dia tsy tompony vidintsony tokony amin'ny resaka vary tokony manana politika mazavy tsika amin'ny fambolem-bary izay manokana dia mieritreritra fa ilaina ny tena hoe loi d'orientation mikasika ny agriculture eto Madagasikara satria io ny ain-dehibe amintsika tsy mandana an'izany anie Madagasikara ary zay dia mandana an'izany sosikevy zany ary miasa amin'izany ny teknisiany ny ao anivony manatoko malagasy miara-miaingy satria resy lahatra nareo reto izy fotoana mantsy tamin'ny andro za mamboly vary fa tsy mamboly artemisia ary mandalo any aminay any ambanivohitra any aminay any akadina andriny ianao dia mahita ny mbola famboleko vary sy ny fiopiko omby satria zay ny taizana ary za resy lahatra fa ny resaka fambolena dia afaka ampandrosoantsika any Madagasikara indrindrandrindra amin'ity faritra misy any Afrika ity tadio tsara fa mbola tsy folo isanjatony ny tany azo ambolenany no voavola eto Madagasikara amintsika amin'ny teny zao zany mbola midadasika zany raha ny lafin'ny fambolena eto Madagasikara fa mila voafe io voafeny ny resaka fitantanana voafeny resaka rano fa indrindrandrindra manana fomba fijery tena mitondra makany amin'ny fahavitatena ara-tsakafo any Madagasikara isika azo everina mety hoe tanjona satria tsy vo zao ihany na inotsika zay fahaleovatena ara-tsakafo Madagasikara zay betsaka ny fampanantenana fa dia ho hitantsika ao misy teboka telo farany reto satria mandeha be ny fotoanantsika président Hajo ANDRIANAINARIVELO mampikakaiky amin'ny vahoaka ny voalohany aloha resaka tsy fandriam-pahalemana io moa tsy lazaina ntsony na ny Atoa na aty an-tanàna na ambanivohitra na andrenivohitra dia tena hoe maty ny fanafiana ny vahoaka malagasy ary zao tsy fanafiana amin'ny antso tsony fa mitapy edina mihitsiny ny dahalo manakana eny an-dalana mandeha eto andrenivohitra ianao tsy samy mikitika finday tsony ny asan-dahalo ny fandrobana amin'ny malagasy tsy fantatro zay zavatra tena hoe atao inona fotsiny renyle nanao matso tamin'ny 26 juin reny ve resaka politika ve ny olana resaka rafitra ve ny olana sa inona ny vahaolana hoentinareo amin'ity tsy fandriam-pahalemana ity ny faharoa dia ny resaka angovo zay tena olana goavana be io zany dia mipaka mivantana amin'ny fiainan'ny malagasy satria raha tsy resaka ohatra ny vitsolika zao tsika dia tena sahirana zany ianao inona ny vahaolana ho an'ireo le mpampiasa satria ny angovotsika koa zany zao anisan'ny mampiembotra ny mpampiasa vola sady efa lafiny atsika no tsy manaraka ny fenitra zay andrasana raha ny jirona ny herinaratra manokana aza moa io ny délestage iainantsika amin'izao fotoana izao ny filomo raha tonga teny itosy tamin'ny faran'ny herinandro teo dia ny embouteillage ny nampanantenany raha dorom-pony momba ny délestage mibetsaka sy ny resaka hôpitaly betsaka ny fampanantenany momba n'io délestage io efa folo taona zay inona ihany koa ny vahaolana hoentinareo mazava ety ambomanambola zao tsika akaiky jirama mihitsy natahoatra mihitsy fa dia tapaka ihany jiro ao anatin'izao fandarana zao isorako ny madamanao sy ny tompona ndraikitra moa fa misy milina ata na groupe dia afaka mitony fandarantsika
io dia voafehy ao anatin'ilay fandresahako teo ihany ireo olana rehetra eo dia resaka fitantanana eto Madagasikara. Io resaka solika andresantsika teo raha nanaraka ny vaovao farany teo ny rana tamin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena ianao Gasikara dia miaiky ihany ny fanjakana ny farany fa manomboka amin'ny 424 dia tsy maintsy miverina amin'ny vérité des prix amin'ny solika io. Ny antony araka ny lazaiko teo tsika mbola tsy mpamokatra solika fa manafatra tsy ho voafehanao mihitsy zany io resaka solika io ny vidiny fa miakina amin'izay mpamokatra azy ihany. Alahoana le fanola nisy hoe raffinerie sy ohatr'izany sa tsy vahaolana tsony reny? Be da be ny vahaolana azo raisina fa ny vahaolana ampiarina aloha dia ny fiarovana fahefahan'ny vidiny malagasy. Ny fiarovana fahefahan'ny vidiny malagasy zay tsy mifamezana subvention an'ireo pétrolier akory fa ny fampitomboana ny vola ampiasainao eo an-tokantranonao sy amin'ny asa mandraranao. Ary raha ataony ny vérité des prix raha mila manao subvention ho anay manokana dia tsy ny pétrolier no mena subvention fa ireo mpisehatra ireo mpitatitra sy ny rehetrarehetra no mena subvention mba tsy ho vesatra ho anazy na ho vesatra ho an'ny mpanjifa ny fitaterana ny vidiny rehefa avy eo. Masakazay nefa ve kitapom-bola mpanjakana antsika satria ny eo any pétrolier tsy voaloha antsika efa 4 taona. Ka ny pétrolier ny rehefa menao an'ilay vola tsy mividy lasante tsony izy fa raha izaho Gasikara manome volanao da ataonao inona moa iny vola iny tsy hividanao lasante ihany zany mitombo zany le vola mampiodina an'ilay économie amin'ny ankapobeny fa ny pétrolier dia ny vola tsy ampy no alohanao aminy zay le subvention. Firenena farany mantra ny tsika dia tsika ianao hoe na eno hoe tany Frantsa ohatra na tany Amerika manome subvention ny pétrolier ny fireneny reny nefa firenena manan-karena zao tontolo zao fa chèque carburant nameny ho an'ny tokantrano sahirana dia zay zany ny vahaolana anankiray tsy maintsy atao aloha zay ampiakarany farim-piainany malagasy tsirairay avy ary ny politika rehetra mampiakatra an'izany no tokony hojerena. Mikasika ny jirama manokana dia mbola mitovy amin'izay matotsy vaovao io nandritra n'izay taona marobe dia olany fitantanana ihany koa tsy hoe rehefa gadraina daholo akory ny tale général ny jirama dia vaovao le olana tsy efa impirina nova ihany koa nefa efa novaina dia efa nenjena donc tsy resaka olana zany izy fa tena resaka rafitra mihitsy azy tsy mandeha amin'ny laony mazava ho azy fa araka ny lazaiko teo rafitry ny jirama tamin'ny jirama mbola manana mpanjifa vahoaka malagasy folo tapitrisa ve dia mbola tazominao ihany amin'ny jirama efa manana vahoaka malagasy 30 tapitrisa dia zay le politika fitsinjaram-pahefana tiana apetraka ihany koa anatin'ny fitantanana reny zavatra ny jirama tsy afaka mamokatra tsony fa miaraka amin'ireo le secteur privé reo mivarotra sisa ka tsy maninona zany fa misaka hoe privatisation aloha tsy zany ny vahaolana fa orinasa-mpanjakana io dia ahoana ny ampandehana azy dia zay ny ilanan'le resaka fitsinjaram-pahefana amin'ny ankapobeny ny hoe ahoana ny ahafahan'ireo rafitra ny jirama eran'ny Madagasikara afaka mamahany olana mivantana ho an'ny mpanjifa ny fotony mety misy paikady maro samihafa zay mifanaraka amin'ilay zavatra misy ihany dia zay ny tokony mitrandrahana zay ny tokony ampiana fa raha ohatra hoe anao branchement ana jiro ianao nangataka branchement ana rano ianao any Fianaratsoa dia nefa tsy maintsy mbola ampiakarina ty Antananarivo ina moa ny vahaolana amin'izany fa raha fantatry ny olona ny fotony hoe tia ny jirama eto zao ny vola lany zao ny zavatra tedavina dia mora ny manazava amin'izany verina amin'ilay fitsinjaram-pahefana ary ny anay le fitsinjaram-pahefana araka ny lazaiko anao tsy resaka subvention na commune ihany fa tena toe-tsaina mihitsy fomba fitantanana firenena zay ihany tena fitsinjaram-pahefana ary zay ny vahaolana ho an'ny Madagasikara ary manana traikefa amin'izany zay ho iaho satria misy norinasa tao ambany fifehezana fantatrao tsara ohatra norinasa semady fahita anie zany tamin'ny 2024 tafatsangana izy io manana ny tranony sy ny rehetrarehetra zany hoe fahasahiana sy fanapahan-kevitra matotra ary finiavana tena anova zavatra ho tombotsoan'ny apitso taranaka faramandimby zay ny ilaina faran'le tsy fandripahalemana dia mifampitoy amin'izay le ndresahako teo hoe matonga amin'izao sehatra zao ny atsika dia mikorotana ho iaho taminao tany aloha tany ny resaka rafim-panjakana sy ny institution rehetrarehetra fa eo ihany koa ny fahantrana sy ny fahefa-mividin'ny malagasy
raha vao tsy miatsara ny fari-piainan'ny malagasy rehetrarehetra dia tsisy fandriam-pahalemana hipetraka eto. Raha tsy mipetraka ny bonne gouvernance sy ny tany-tandalàna tsy misy an'izany eto. Raha tsy voahaja ny rafitra ny institution tsirairay avy dia tsisy fandriam-pahalemana eto, satria tsy fandriam-pahalemana zay nresahanao zay ihany, tsy izay nresahanao zay ihany hoe misy mamono misy mifamono fa tsy fandriam-pahalemana eo amin'ny resaka fampiasam-bola koa misy. Tsy fandriam-pahalemana amin'ny lafiny rehetrarehetra. Ireno fameno mahatonga an'izao zavatra misy zao. Mila mamerina ny Madagasikara amin'ny lalana tokony alehantsika. Zay mahatonga any amin'ny teny hoe zay manoro lala mahitsy mamindra aina. Raha tiantsika ho velona Madagasikara dia tokony mandeha amin'ny lalana tokony ho alehantsika manomboka izao. Fa tsy izao lalana alehantsika izao. Président Hajo Andrianainarivelo, filoha nasional ny Atoa MMM, tapitra ny fotoanantsika. Ialako tsiny fa ny ohatra amin'ny fanarahana ny ora kanefa fanararoatra ho ny fotoana iresana aminao satria ianao tsy lay presaka isan'andro na isam-bola na kory ary fa tena hoe antaona no maro tena be dia be ny fantanina no manko kanefa teknisiana moa mamety remarque tsy hoe efa isa efa ampy ny fotoana ka akasako manokana ianao hoe nanaiky ary tena hoe fankasitrahana manokana hoe nanaiky resaka amina mpanao gazety sahala amin'izao raha misy ary ny andeha toko hoe afatra na fampitinana na mety nisy zavatra tena nomalinao kanefa tsy nanontaniky tato anatin'ny fandarana fotoana an'izao topoka. Ya, mankasitraka anao GASCAR tamin'ny fanasana ihany koa ary marina tokoa ny voalazanao fa tsy dia fombako loatra no manao fandarana toy izao satria amiko mbola betsaka ny asa tokony ho atrehana eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny any mba afatra tiako atao dia ny hoe taona saropady ity taona 2024 ity satria efa tena lasa latsaka lalina ny firenena. Taona tsy maintsy andraisantsika fepetra anovanana ny lalan-tantara ny Madagasikara. Mino somanantena fa betsaka ny malagasy praitan-drazana amiko malahelo sy ary indrindrandrindra maniry mba hanana ty taninjanaka ity ho avy mamiratra ka dia misaotra tamin'ny fanasana ary mirary antsika rehetrarehetra samotain'Andriamanitra dia mba ho ada-pinaritra foana indrindraindrindra ao anatin'ny filaminana ity taninjanaka malalantsika ity. Mankasitraka indrindra tokoko fanontaniako farany tiako mba enina tsy fotsiny valiteninao Andriamato Hajo Andrianainarivelo fanaoko ihany moa izy io amin'ny Real TV Madagasikara ao amaranana ny fandaharana miresaka ny tontolo politika tsika mandeha ny feo zay mpanao gazety moa manana loharanom-baovao maro samihafa mandeha miresaka fa Hajo Andrianainarivelo na ny Atoa MMM manga tsy fantatro fa le Hajo Andrianainarivelo dia anisan'ny mitady samy mitaky ny Sina tetezamita malaiky an'izay ve ianao eny satsia ny valiny dia mazava tsara tsia. Mankasitraka indrindra tompoko amin'izay valiteny izay ary mirasoanao sy ny Atoa MMM ihany koa maniry nefa ny mbola isina adevitra manaraka amin'ny fotoana mampety azy ny mafana ny adevitra zao dia aza atao 10 taona sy 5 taona tsony ny elalena fa mba rehefa mba manasa dia mba valio ihany amin'ny fotoana mampety azy. Mankasitraka indrindra tompoko. Sotra tompoko ary manao volo mahafinaritra atsika ny tokantrano tsirairay avy. Isorako manokana ny mpanaraka ny fandaharana rehetra tany an-tokantrano. Isorako manokana ny fahita lavitra rehetra izay niaraka nampita tamin'ity ality sy ianona manokana ny Real TV Madagasikara, ny Cool TV, eo ihany koa ny ABC sy ny MBS. Ianareo haino vaky-jery rehetra any amin'ny fatra izay tsy ho aro voatanisa satria efa mahery ny 300 izy ireo no miaraka mampita antsika amin'ny vatana tamin'ity alina ity Andriamato Hajo Andrianainarivelo. Isorako manokana ny ekipa teknika rehetra izay ny kirakira an'izao fandarana izao no ambadika ny caméra ao izay tsy tazantsika maso ary mametraka ny mandrapitafa miraso ho an'ny vahoaka malagasy. Marapeona tompoko.